misaotra an'Andriamanitra satria maro tsy hita izy zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Misaora azy ny amin'ny famindrapony mbola mitahiry ianao. Misaora azy ny amin'ny fahatsarany miseho eo amin'ny fiainanao. Misaora azy ny amin'ny faharetany mitahiry ianao ihany koa. Reto izay ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Manao vaofatana mankasitraka sy misaotra anao indray ny amin'ny maraim-baovao. Misaotra fa famindrapo feno avy aminao no mahatonga anay afaka miverina manantona anao indray. Tsy hainao amin'ny famindrapo vaovao no maraina anay. Misaotra mankasitraka averina aminao ny dera sy ny laza, ny aja sy ny fankasitrahana, ny fitsaoana, ny fahatsarana rehetra izay avy aminao. Mendrika ao anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Minaran'i Jesosy. Amen. Leva kitsika ny salamo fa 7:20. Ny andininy fa 9:10 ka hatramin'ny andininy fa 7:10. Salamo fa 7:20. Ny andininy fa 9:10 ka hatramin'ny andininy fa 7:10. Dia manasanao iara-mamaky izany miaraka amiko. Vaky izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: dia nieritreritra tahalala izany zavatra izany kanjo sarotra teo imasoko izany, mandrapiditra teo amin'ny fitoera-masin'Andriamanitra ka nihevitra izay ho farany. Amen. Izany salamo izany dia maneho fa raha misy ny sarotra dia tonga avy eo anatrehan'Andriamanitra, fa tsy sarotra izay heverinao fa sarotra eo imason'Andriamanitra. Andriamanitra ambonin'ny sarotra zany ny Andriamanitra ao. Izay ilay salamo. Tsaka ny tanao kavana dia avereny hoe Andriamanitra ambonin'ny sarotra ianao hoe. Ampidino ny tananao. Teo izy ilay salamo teo. Rehefa tonga eo amin'ny fanatrehanao ao izy dia manomboka mahita ny fiefaran'ny zavatra rehetra. Mety misy zavatra trehanao zao mety mahakivy. Ny ilainao Andriamanitra nampy anao ahita hoe ohatry ny ahoana ny efarany eo. Ampahirezina eo akaikinao. Tsy haiko izay lalovanao hoe avereny tsy haiko izay atrehanao hoe fa Andriamanitra androany hoe anampy anao indray izy hoe dia ho fantatrao hoe fiefarany io zavatra io tsararany le tsisy tehaka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Ny fototry ny fanantenantsika ny amin'izay fiefarany zavatra rehetra dia izay ny ainan'i Jesosy. Mafy be ny ainan'i Jesosy. Fa inona ny efarany? Tsangana tamin'ny maty. Ao afantananao dia tenenao Andriamanitra hoe Tompo hoentiko eto anatrehanao ny sarotra hita ny masoko. Avereny izay. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy avereny miaraka amin'izay vavaka izay. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy tonga eto anatrehanao androany hoentiko ny sarotra fa tsy sarotra aminao zany. Hoentiko eto anatrehanao ny masoko ahita ny farany zavatra rehetra. Ahitanao vangio androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Avereny miaraka amiko mandray teny androany teny fanasy fiainana, fahamarinana, manafaka tsy ho andevo amin'ny anaran'i Jesosy. Misy vonina ve hiatrika an'Andriamanitra ao amin'ny teny vavaka, fiankofana, fiderana, fifaliana, fiomehezana, tsodrano, faminaniana, zavatra be dia be iarahantsika miaraka amin'Andro maraina. Matsangana ny tanana hoe azafady raha vonina ianao hoe reny tanana ireny izay hidina tsony ary asotehaka mafy be ho an'i Jesosy irosika amin'ny fiankofana sy fiderana. Orakoraka ho an'i Jesosy. Halleluja. Halleluja. Manasanao mbola iaran'andro ambavaka tsika androany misaotra an'i Jesosy. Jesosy misaotra anao izay. Misaotra Jesosy ny amin'ny fofonaina izay mbola omenao anay tsirairay avy indray amin'ity maraina vaovao ity.
misaotra anao zay fa mbola omenao masy Jesosy afaka hibanjina anao misaotra anao zay ny amin'ny sofina zay mbola omenao anay afahana indray mandre anao androany Jesosy misaotra ny amin'ny tananay Jesosy mbola afaka manandratra anao zay androany mankasitraka sy manome voninahitra anao zay Jesosy ny amin'ny tombontsoa-pahasoavana rehetra zay sitrahanay amin'izao fotoana izao misaotra anao manome voninahitra anao zay misaotra ny amin'ny fitarihan'ny fanahinao Jesosy mangeta heta ny fahafenonao indray zay androany Jesosy tario zay fanay masonao halleluja
jesosy io mangetary amin'ny fananao zay feno zay fany amin'ny masinao anatin'izao fotoana izao indray andro any okey anao nitarika sy amenao anay tsirairay avy tonga soa eto ianao fany amin'ny masinao okey anao no ameno fona tsirairay avy andro any raiso ny toeranao fany amin'ny masinao manaiky zay andro any fany amin'ny masinao ataovy zay tianao atao eo aminay tsirairay avy andro any okey anao fany amin'ny masinao ny ampihetsika anay indray andro any ianao no ametraka ny teny eo am-bavany tsirairay avy ianao fany amin'ny masinao no ameno fona tsirairay avy andro any afana indray mifankahita amin'ilay ray andro any mangeta ety zay fany amin'ny masinao tario zay halleluia fanahy masino tonga soetianao mandray anao zay raiso nitoeranao fianao no andraindrainay milana amin'ny fonay fa maniry mafy ny fanatrehanao fanay masinao tonga soeto ianao fanahy masinao tonga soetianao mandray anao zay raiso nitoeranao fianao no andraindrainay milano ny fonay fa maniry mafy ny fanatrehanao fanay masinao tonga soeto ianao fanahy masinao tonga soetianao faly mandray anao raiso nitoeranao fianao no andraindrainay milano ny fonay fa maniry mafy ny fanatrehanao ave
It's a
tron iao, fizay misy anao no tiako isyay. Halleluja. Ataontsika itiaka mafonja Jesosy sady manasanao azo toerana. Jesosy Kristy avy Nazareta no ilayntsika. Tonga Jesosy hamerina ny voninahitra aminao dia hijoro vavolombelona ho an'i Jesosy. Jesosy eo izao fiainako izao dia vavolombelon'ny fahatsaranao. Jesosy eo izao fiainako izao dia vavolombelon'ny fitiavanao, tsisy afa-tsy izay. Resaka momba ny asa ilay izy tamin'ny volana marsa kony nisolokiana vahiny. Za moa zany mpivarotra tomobile dia rehefa nandeha ilay asa zany dia ny ao aminay moa zany rehefa mivarotra tomobile zay dia tsy maintsy mandoa 50% ny vidiny ny réservation na tomobile ao aminay zay vao mety. Dia 15 voiture zany no réservé. Andriamanitro 15 voiture. Ie. Dia rehefa réservé io dia tonga ny fotoana dia nitsoaka ilay fournisseur anay ilay vahiny nisolokiany lasa izy tsy hita mihitsy izy hoe anakaiza. Tezitra daholo ny client dia tsy mipetraka fotsiny tamin'izao fa nietsika ry zareo dia nampangalany gendarme za tamin'ny volana mars nentina tany amin'ny gendarme. Dia rehefa tonga tao akony dia teo no nanam-porofony Jesosy anahy fa Andriamanitra miadiny zanany hatramin'ny farany mihitsy ilay izy za aloha zany tonga tao dia nanana lapebe mijery an'ilay gendarme pokona be anankitelo nakanahy zany ohatran'ny hoe criminel be mihitsy dia ohatran'ny hoe ahoana ary ty. Dia za nefa resaka amin'ny Jesosy hoe Jesosy inona ny alehako atao anatin'ity aniny ity. Dia nalehako tao nitoro ny filazantsara. Zay ny mission an Jesosy. Dia rehefa avy teo naniraka olona Jesosy namoaka anahy tao dia nanao négociation tamin'ilay olona rehetrarehetra nakanahy namesaiky an'ilay olona hoe avoaka zany vita ilay missionko tao satria zay olona tonga tao zany dia zay zany ny antony dia niadinay Jesosy. Dia avy eo tsy hita mihitsy ilay vahiny tsy hita anakay nitsoaka lasa nitsoaka izy nandeha lasa tany ivelany tany. Dia eto zany hoe ahoana zany Jesosy ty zavatra ty tsy hainay ny atao zay ve kely pititika kely ty izy ve ohatran'izany dia sady ohatran'izany dia ahoana ary zany. Dia naniraka olona avy any amin'ny firenena hafa indray Jesosy tany amin'ny firenena hafa indray nanavitra anay nitady anazy. Tsisy ninina zay tena nitazana dia nijery zay fotsiny nampanaoviny Jesosy nefa tena niady ho anay hatramin'ny farany izy. Dia tonga zany ny tamin'ny talata dia azo ilay izy tonga moramora netiny Jesosy no dia avany amin'izay firenena nalehany tany izy dia azo ny Jesosy somatsara netiny somatsara. Dia za zany tia hampahery anareo hoe mety misy anaty ady nisolokian'olona nefa ny tena dia mbola tsy nivaly Jesosy miadintsika fa aza matahotra aza malahelo. Tao anatin'izany fotoana 5 mois ny ainako an'izany za tena ina moa le nisaondraondra be za tena teneniko anareo tena zany fa zao hitako foana Jesosy hoe miadiny zanany ary za tsy mba navelan'i Jesosy hoe hitomany manontany an-trano na hoe kamokamo amonjy sekoly na reny tena netiny Jesosy foana ary le secréaliste dia manaraka tsara le teny fantsineto rehefa miteny Jesosy hoe ovay ny toetra dia tena ovay fa aza mihainohaino fotsiny. Dia rehefa miteny Jesosy hoe zao le tsy mety dia tena ataovy ireo olona fa zany tena tena zany hitako hoe nahatonga Jesosy tena niady ho anahy dia ny voninahitra ho anazy irery any ary za mino fa raha ohatra ka any ariana any na ohatr'izany isy amintsika handalo lalana ohatr'izay dia tady io zao fijoroana vavolombelona zao fa hiadinao ihany koa Jesosy fa tsy nena rery any Jesosy ny voninahitra. Amen. Voninahitra ho an'ny tompo irery any amerina ny
Voninahitra ho azy itsika moa mazanak'Andriamanitra atsika dia misy test apetak'Andriamanitra eny amin'ny lalana izay opportunité omeny antsika. Za moa zany nahazo asa dia rehefa tonga tao amin'ilay toeram-piasana dia nameny ilay toeram-piasana andraikitra hoe raha ny tena marina zany tsy tena le asa ny tsonana atao no andraikitra omeny ahy. Fa za moa rehefa tonga amin'ny toerana anankiray izay ampanaovin'olona anana ninninona dia mety amiko foana. Za tsy dia mifidifidy hoe rehefa irahany ery aho dia any gauche dia gauche, droite dia droite, fa ao anatin'izay fotsiny a tena zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika dia ny fankatoavana an'Andriamanitra sy ny fanatanterahana ny asa araka ny sitrapony. Manana opportunité be satria namen'ilay tompa lehibe fahefana zany hoe ianao no manamboatra n'ity tobily ity dia ndana dia ataovy izay tokony atao rehetrarehetra fa tena soreny zay tamin'ilay sofera sy ana rehetrarehetra dia namboarina ny tomobila dia tenavina ny olona dia ao zany misy lalana hoe tena hoe anderanga le devoly zany miperiketra amin'ny hoe tsy fafanao siana dia hoe andeha gonfle ny tiana zao dia mitandrina ny tompo hoe tandremo fa tsy azo atao zany dia rehefa manao zavatra moa za ny tompo malala fa tena hoe za rehefa manao zavatra anankiray tsy tiako mihitsy manao zavatra hoe kitanitany zay fa tena hoe amin'ny foko ho an'i Jesosy aloha voalohany indrindra satria Jesosy koa matoa za mpanaovina an'iny zavatra iny dia mitaky zavatra amiko izy fa tsy le zavatra ho an'ny olona. Tena hoe manao zavatra zany dia ataoko ohatrany hoe manala izy. Dia nisy fotoana tonga tamina toerana anankiray le tomobila zany nandany batery be dia misy tsy maintsy dia branchena foana ny cause dia taona maro zany somary sahirana io tomobily io tsy afaka hoentina mihitsy dia andana azy izy io eto dia nentina tany dia mivavaka zany dia hoe tena zay ny ilaina amin'ny zanak'Andriamanitra zany hoe tena hoe azadiny mivavaka alohan'ny anaovana zavatra, azadiny ny manontany an'i Jesosy alohan'ny anaovana zavatra, aza manapa-kevitra raha tsy efa nanontany an'i Jesosy satria indraindray tsika hoentin'ny fotsika fotsiny dia miridana be dia tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia tonga le olona fantatro dia nanontaniana izy ahoana ity zavatra ity dia zao le izy maty zavatra ao anankiray ity fa ty tena zao lafo be manao azy fa zao dia niady varatra teo dia vita aloha fa ty nefa tsy maintsy hoentina rifa any le zavatra vitany teo ihany nisy pesy any tany aminy dia efa teo aloha dia efa nanomboka tsy ozy hoe tsy pisy hoe misy zavatra tsy famarinana dia nandeha tamin'ilay zavatra anankiray tena olana tao anatin'ilay tomobila zany dia ozy izy mantsy azy ty tsy maintsy nisy nanao reprogrammation ty tomobily ity fa tsy maintsy atao reprogrammation ty dia za moa rehefa zavatra ohatran'izay dia mahay le lehibeako foana tsy mba angatra-pakevitra tout de suite ozy azy Jesosy alao hiantso ny lehibeako ary aloha dia niantso azy dia nampiongokamy dia fampiresah taminy dia izao manao an'io tsy mety fa nisy an'izao ty tobily ity fa tsy maintsy atao reprogrammation dia 1 million manao anazy tsy latsaka mihitsy dia rapitsy ny fotoana zany dia nanaiky le lehibe dia hoe ok nanaiky le lehibe fa zao na nanaiky le lehibe nanana fahafana raha lehibe dia za tsy peta ao anatiny satria zany mivavaka dia ozy amantsy Jesosy hoe raha zany teo amin'ny toerana tsy andohan'izany vola zany marina fa manana vola le lehibe fa za dia mipetraka teo amin'ny toeran'le lehibe zany dia mivavaka Jesosy tsy misy zavatra tsy any zany dia tonga dia nanapa-kevitra alao aloha hemotra le fotoanantsika na dia efa nahazo akory tary ary dia rehefa nahazo akory tany dia mivavaka dia ozy izy ny fanamasina antanio ty olo ity dia antanio aloha ty olo ity rehefa nanontany an'ilay olona dia ozy izy le olona hoe tsy nisy an'izany reprogrammation zany mihitsy tsisy dia izy mantsy azy hoe fanapa-kevitra ho tonga dia zany nanapa-kevitra fanapa-kevitra ho alao aloha hijanona le fotoanantsika fa miantso ihany dia lasa nanantona olona anankiray 3 jours ty aoriana n'le zavatra nitranga le patron efa maika be amin'le tomobile dia tena tonga ihany nisy olona zany nameny Jesosy dia resaka zavatra kely fotsiny famadika fotsiny zany hoe branchement mifamadika izay vitany 30 000 ariary nodedavon'le olona nangalana 1 million de francs tsy latsaka na 1 franc ary dia isaorako an'Andriamanitra satria hoe tena fanamasina zany mibitsika tato anatiko dia itsika rehefa men'Andriamanitra zavatra anankiray za apetraka hoe an'ny olona io na ny afy io na n'izy io fa atao voatry ny anao fa rehefa tena ataonao ohatry ny anao io
dia ianao zany matsapa hoe marary le izy raha zavatra tsisy dikany dia andoavanao an'izany marina fa be vola be le patron anay fa tsy mety vanginy fanamasina ianao dia tsy mety mihitsy le hoe ny olona avelanao fotsiny amoaka ny volany hoany amin'ny fahatanytany any dia ianao tsy dia za moa zay za rehefa apetraky ny tompo atao anatiko zay za tena mpiady varotra be mihitsy rehefa misy zavatra apetraky ny tompo zay hoe tsy zay zany le izy fa mandeha misy fotoana ndray vanginy fanamasina hoe tsy famarinana zany zavatra ataon'ity olona ity zany fa tokony ohatr'izao dia mijoro am'izay ninona zany fitrangan'le izy io fa mijoro aho hoe za Jesosy tsy hanarinary fotsiny vola fa ohatr'izao any fa dia isaorako ny tompo satria eo foana izy dia manentana antsika hoe mivavaha aza manao zavatra melohany tsy fanontaniantsika an'Andriamanitra ka dia tery voninahitra ho an'ny tompo rery any. Alleluia. Andao tsika hitsangana dia andao tsika hisotra an'Andriamanitra fa ny fisiny eo amin'ny fiainantsika dia mihoatra lavitra noho ny fisintsika tsirairay avy. Ao anatin'izany fisiny zany dia tsy mampianatra antsika ny tompo araka le teny maly isaondraondra fa mampianatra antsika ny tompo hitsahatra dia mijery fotsiny zay asain'Andriamanitra atao. Amen. Amen. Ao anatin'izany misy ny fanitsiana, misy ny fitarihan'ny fanahy, ampianarany tsika hoe mihaino ny fanahy masina, tsy manapa-kevitra ratsy tarihan'ny fanahy. Zay décision an'Andriamanitra dia izay no atao. Misaotra an'Andriamanitra tsika fa narovany taty. Misaotra an'Andriamanitra tsika fa izy no maniraka olona na dia olona fatadaza ary mety le olona ngeza be, le olona nisoloky. Fa zao ny Andriamanitra ao dia Andriamanitra mpamorona. Le olona misoloky créateur dia andaontsika hiverina foana ao amin'le sitrapon'le mpamorona, tsy mandeha amin'ny sentiment anamin'ny resaka asa ary dia nampianarina koa tsika tsy hanao zavatra ho an'olona fa hanao zavatra ho an'ny tompo. Alleluia. Asandrato ny tananao dia hisorisy fa ny fisiny eo amin'ny fiainanao dia mihoatra lavitra noho ny fisinao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zahay. Misaotra ray fa mitarika anay mandrakariva ianao eo amin'ny fiarahana aminao Jesosy tsy hijery zava-misy, tsy hijery situation fa mampianatra anay ianao Jesosy ny hifankahita amin'ilay fitsarana ao anatinay amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fananao. Misaotra fa miady ny zanakao ianao. Misaotra fa raha nalefa ny teny omaly mikasika ny fitsarana izay efa nomenao anay dia androany nomenao ny vavolombelona fa ny fitsarana ao anatiny tena sarobidy mihoatra noho ny fahafantaran'olona, mihoatra noho ny zavatra mitranga rehetrarehetra. Mety olona tsy azo hosamborina raha ny maha olona ny olona nanao zavatra tsy mety kanefa ianao dia maniraka olona Jesosy ampilamina ny zavatra rehetrarehetra. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny toe-po izay ampianarinao anay fa mila tarihan'ny fanahinao zahay, mila izay mihaino bitsika aty anatinay amin'ny alalan'ny fanahinao masina izay mahatonga anay hitsahatra. Misaotra fa tarihanao izay tsy hanao zavatra ho an'olona fa hanao zavatra tahaka ny ho an'ny tompo. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy dia manome voninahitra anao izay ny amin'ireo vavolombelona sy ny fisehoanao mahagaga eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Misaotra fa ny fisinao eto amin'ny fiainanay dia mihoatra lavitra noho ny fisinay tsirairay avy. Misandrata ray amin'ny anaran'i Jesosy, omem-boninahitra mandrakariva ny anaranao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao ity ankamafon'i Jesosy tsika, raisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Asio tia tanana mafo an'i Jesosy mpanjaka ny mpanjaka sy tompotompo. Dao ataontsika lira hoe ny androko rehetra sy isandrasako dia anomanako foko foana isan'andro ionako aminao. Amen. Raha mbola misy ny atao hoe androany dia manan-kandrasana tsika, tsy vahiny fa le ho avy tampoka nampanantenantsika ny fiverenany. Alao ataontsika tena hatramin'ny voalohany mihitsy ny hoe ny fanatrehany ny antony hatongavantsika eto ary tsy misy ankoatra amin'ny fanatrehany no hoe dia tapoha fa atsika tena hoe iombona sy androso mandrakarivo miaraka aminy. Sokafo ny fonao dia atao vira mambavaka zany. Rehefa tena ataonao fo zany dia renao sy tsapanao hoe ny fanatrehany ny fahafenona amin'ny zavatra rehetra, tsy hoe noho ny fahasoavany fotsiny na noho ny fahaiza-manaony fa izy mihitsy sy ny fifandraisantsika aminy. Alleluia. Izantoanao ety anta
tsy manam-paro tsy misy eto an-tany afa-po Jesosy anao rano velona irao fanatrehanao no lany jawai fanatrehanao no lany jawai lazaya Afaka mira mafoazy be. Alléluia.
Jesosy mifanatra ianao, tsy misy afa-tsy mifanatra ianao. Ambony lavitra ny fanirianay mifankahita amin'ny fisianao. Ohatra lavitra noho ny famalianao hifankahitanay amin'izay vokatra tadavinay avy aminao. Sambatra izay manana ny fanatrianao, mpanohana azy, ho eo amin'ny fiainany, ho antoka ho azy. Fa tsy aisotra na hiala ao anatin'ny fonjany olona izany ny fiadananao. Mitoery eto an-danay Jesosy eo. Mitoery eo amin'ny fiainanay, eo amin'ny ankonanay, eo amin'ny asa mandraranay, atomponay eo amin'ny fiainanay sy ny mombanay, ny fiainam-pananay sy ny ainay. Mila anao zahay Jesosy. Aoka ny fahatsapana ao anatin'ny fonay, alala androany maraina. Fa fanaperana ho anay, fanatrianao. Ny androko rehetra Sasako ay andro iray iaonako aminao. Tsy misy eto an-tany afa-po, Jesosy anao ay rano velona. Sotra Jesosy, mitenena aminay fa mihaino anao zay. Dia aoka ny teninao vaty fantsika eo am-ponay. Iambenanay ny andronay mba tsy handehananay arak'izay mapety sy mahafinaritra ny sainay, fa mba ho tonga fifalianay ny fifalianao, ary ho tonga sitraponay ny sitraponao. Mitenena tompo fa mihaino anao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao ity an-tanana mafy an'i Jesosy. Mangataka antsika rehetra azo toerana. Androany maraina dia tondratsika ao anatin'ny fotoana fohy amin'ny alalan'ny fitarian'ny fanamasina. Ny tenin'Andriamanitra nampitondraina ny lohateny hoe ny famonjena no fototra amin'ny firaisantsika amin'Andriamanitra ao anaty fiombonana. Ny famonjeny Jesosy no fototra amin'ny firaisana amin'Andriamanitra ao anaty fiombonana amin'ny Jesosy. Sarovy ry havana fa Andriamanitra dia tsy nifidy olona na niantso olona mba ho ampiasay ny hitondra ny teniny. Tsy izay ny antony fiantsonanao voalohany, fa niantso anao amin'ny famonjena izy. Ny famonjena dia natao an'ny tsirairay avy isam-batan'olona. Antsony Jesosy ny atonga ny olona anankiray mpanota, olon-dratsy, tsy mendrika, fa io indrindra ny natongavany ho atsangany, ho vainy, ho tonga olo vaovao. Raha mandinikitsika ireo olona rehetra izay notronon'Andriamanitra, olona nampian'Andriamanitra, nahita ny etsik'Andriamanitra tsy tao anaty fisasarana na fitadiavana n'Andriamanitra mmpinoana, dia hitantsika fa olona tery no terepana amerina ny maro amin'Andriamanitra avokoa ireny olona ireny. Hitantsika izany hatrany amin'ny testamenta taloha ary mandrapatonga taty amin'ny testamenta vaovao dia hita mihitsy ny programan'Andriamanitra hoe tery amonjy ny olona Andriamanitra. Tery amonjy ny olona Andriamanitra. Amonjy ny olona anana antoka ny mandrakizay dia ny ety amin'ity tany fandalovana vetivety ity. Zay loha tsara ny tantaram-piainan'ny Elipaminany ohatra. Elipaminany dia lehilahy mahery izy, nampiasain'Andriamanitra tamin'ny fomba tsy takatry ny saina ary ireo endriky ny fanotronan'Andriamanitra azy nampiavaka ny maha Eliasy tamin'ny antom-pisiny sy ny fanompony teto ambonin'ny tany dia niafina tao ambadiky ny toe-pananananany tery amerina ny Israely amin'ny Jehovah Andriamanitra.
niala tamin'Andriamanitra ny Israely fa nanompo andriamanin-kafa. Vala-peora no nataony Andriamanina. Nasolo ny toeran'Andriamanitra teo amin'ny tantaram-piainan'i Israely tamin'ny andro ny mpanjaka anankiray atao hoe Ahaba. Fa zao ny zavatra nitranga. Tery ampanahy Eli navesatra ny tao am-pony ny amerina ny Israely tamin'Andriamanitra. Zay ilay atao hoe fahatokinana fidélité. Fahatokinana fidélité. Andriamanitra dia nifidy olona mahatoky hitondra ny teniny. Hitondra ny teniny. Ary ny teny ampitondrain'Andriamanitra matery azy ao am-pony dia teny mamerina ny maro ho ao aminy. Tsy ho ampiasainy aloha fa hitondra ny teniny. Ao ambadiky ny teny ny fanamarina ny joron'Andriamanitra, anehoany ny fankasitrahany izay mpanompo irahany. Izy ny ten'Andriamanitra ho marika 2:12 Jesosy dia nilaza an'izany teny izany hoe ary ny mpianatra dia nandeha teny tontolo eny ary nanambara ny teny tamin'ny fahasahiana ny mpianatra, fa ny tompo kosa nanamarina n'le teny tamin'ny fanehom-pamantarana izay nomba n'le teny. Diky tsy no ampiasain'Andriamanitra aloha. Zany mahatonga antsika tsy hoe tsy te ho ampiasain'Andriamanitra, fa tsy matery ny ao anatintsika ny andohalika ao anatrehan'Andriamanitra mba ho isan'ny olona izay ho ampiasaina. Satria raha matery ianao ny andohalika hiteny hoe ampiasao Andriamanitra ao, dia ianao ty fanambaran'ity ho amin'ny tanjom-panehoananao fa olona miavaka ianao no matery ianao hivavaka ho amin'izany tanjony zany. Fa eto te ampatsiaro ny olona rehetra izay tonga eto sy ny mpanompon'Andriamanitra izay miaino an'ity fanambaran'ity. Aza mitokam-bavaka sy ny fahadianana mba ho ampiasain'Andriamanitra. Fa valio ny etaetan'Andriamanitra amin'ny fahatereny sy ny antony izay ilany ianao ho tonga fandresen-dahatra ao am-ponao sy etaeta lalina ao anatinao amerina ny maro amin'Andriamanitra. Rehefa matery eo am-ponao ny hoe tompo ny antom-pisiko dia amerina n'izay nany rehetra ho ao ambalany iray. Ny antom-pisiko mavesatra ny ato anatiko Andriamanitra, nitondra sy toro famonjenao mampiorina ny maro amin'ny sitraponao sy ampitoetra azy ireny ho ao an-tranonao mandrakizay. Rehefa izay no matery ao anatinao dia ampiasanao Andriamanitra. Hitanao rehefa miditra ao anatina sosiete anankiray, ao anatina fiarahamonina anankiray, mitady mpiasa, le mpampiasa ao dia mitondra CV-nao mamaly ny etaeta ny mpampiasa, fa tsy hoe ianao nitondra projet hanova ny sain'ny mpampiasa. Atsakany an-tanan'izay mandeha. Rehefa miantso anao Andriamanitra, anisan'ny kritera fototra zavatra tadiavin'Andriamanitra sy andrasan'Andriamanitra amin'ny olona izay manantona azy ny fo mahavesatra amaly ny etaetany. Eli anie tsy mpanjaka, Eli tsy miaramila, Eli tsy tandapa, Eli tsy olona akaiky ny mpanjaka, fa olona manana fo ho an'Andriamanitra avy any amin'izay misy azy ihany. Ny fahatokiny an'Andriamanitra sy ny fahasarpiarony ny amin'ny iverenan'ny firenen'ny Israely amin'Andriamanitra, motivation na etsika nampijoro an'i Eli ho an'ny fireneny ka natonga azy no mba mpamantarana sy fahagagana mbola tsy nisy toy izany fa niavaka tamin'ny vanim-potoana izany lehilahy atao hoe Eli mpaminany zany. Rehefa tena feno ao anatinao ny
ny fandresen-dahatra ametrahanao an'Andriamanitra ho ilay iray tsy tamaso fa mahita mihoatra noho ny fahitanao ny zava-misy atrehanao, dia manomboka renao lalina am-ponao fa ny etaetan'Andriamanitra dia etaeta afaka ho tonga etaeta-ponao amin'ny alalan'ny fanahiny. Dia anomboka mpijoro anao tsy misy tahotra rehefa mijoro mitondra ny teniny ianao, amerina ny maro ao amin'ny fahamarinany fa hiala amin'izay anganongano mpamilin-dalana rehetra tiany Satana atao tsy fantohan'ny olona amin'Andriamanitra. Eritrereto fa ty Elipa aminany ity vita nakao amin'ny bale tao amin'ny lapany aba, dia niditra izy dia niteny tamin'ny feo mahery ho an'ny fireneny. Ozy izy tsisy raha noho ny fiodinan'Israely, tsisy orana ilatsaka telo taona sy tapany eto amin'ny fireneko raha tsy nony amin'ny teniko ihany. Zany hoe fanasaziana firenena teny ambavana mpaminany, ohatrany hoe nanao menasina mpanjaka izy hoe mela amin'io Andriamanitra hafa zay tomponao io, fa io no mampikatso ny firenena. Mela amin'ny lalan-diso zay aleanao fa miverena amin'ny Jehovah Andriamanitra n'Israely. Eritrereto hoe fahasahiana manahoana ny ampijoro anao eo anatrehana fahefa-panjakana zay tamin'izany fotoana izany nanana ny maha izy azy. Fa ozy izy Eli no mafana dia mafana ny foko ho an'i Jehovah Andriamanitra n'Israely. Misy olona ve eto androany maraina afaka ny hanokatra ny fony ao anatina fanoloran-tena tsara, afana dia afana ny fonao ho an'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raha voavaly ny tompo izay hitany ao anatinao dia miarabanao tonga ao anatin'ity fivoriana ity, fenao ilay karazan'olona tohanany fanotronany ary setrasetra Andriamanitra aneo ny maha izy azy eo amin'ny fiainanao. Ka nininy tsy olana ntsony ny hoe hifantohanao amin'izay zay mety ho fahasarotana atrehanao. Ty misy ady mafy be, ty ohatrany tsy ho tafa voaka izany, ty zavatra anankiray ty ohatrany tsy ho vita mihitsy. Fa jereo Petera rehefa tany amponjy izy zay no zaraiko omaly. Omaly ny tapahana ny lohan'i Jakoba teo amin'izay toerana nisy amin'ny Petera ihany namatorana ny tongony sy ny tanany tanan'i Jakoba, dia navoaka maraina amin'izay nivanginy Herôda tapaka ny lohan'i Jakoba. Tonga nitoron'ny Petera, tonga Herôda niteny hoe raha pitso maraina ianao miomana, nefa izy nierotra be teo nierotra natory noho ny fiadanam-po zay nananany. Rehefa nahita izy ny tsiro-pankasitrahany ny fanatrehan'i Jesosy tamin'izay zavatra rehetra natrehany Petera ka nirahany tamin'ny tompo, dia natsiaro izy nitenin'i Jesosy hoe zanaka tsy mahazo manao na inona fa tsy zay hitany ataony indray. Dia rehefa hitan'ny Petera fa niadana ny dadany, Jesosy tao anatin'ny sambo kely efa ilentika tamin'izy nandeha teny ambony rano zay natahorany nefa lasa nandehanany rehefa niantso azy Jesosy hoe avy manatona teny ambony rano. Nampifantoka azy tamin'ny voalohany ny zavatra nanohatra azy toy ny tafiditra tsonjan-dranomasina, fa lasa fifantohan'ny Kristy rehefa niantso azy ho eny ambony onjan-dranomasina sy tafiotra. Zany hoe tsy tafiotra tsony natao ho banjinina fa Kristy eo amin'ny fiainany. Dia hiantso antsika Andriamanitra amin'ny lalana ny fifantohantsika mba hananantsika fiainam-bavaka ampifantoka ao anaty ady ny fomba fijerintsika, tsy hijery ny alehibe amin'ny problème fa hibanjina ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Tsy maharety eka ho an'Andriamanitra. Rehefa zany rehetrarehetra zany no nitambesatra tao amin'ny Petera résumé kely ny omaly, dia zao ny zavatra nisy. Tonga tao am-ponjy izy, normal be raha nieritra izy tsy niasa saina, fotsy izy hoe zay ataon'ny tompo fa nampandeha teny ambony rano ara-mona ataony. Izy nieritra teo amin'ny rano samby efa iletika mbola
zany hoe karazam-piadanana tsy ananam-piry, tsy ananam-piry le fiadanana, fa fiadanana hafa kely miatika ao anaty fanoerana faran'izay tsy kely eo amin'ny manofo. Lehibe le fanoerana fa mbola mihoatra le fiadanana. Zay mahatonga an' Jesosy rehefa tonga eo aminy ianao tsy ampahiratiny masonao hoe mahay ny zavatra rehetra izy. Zay no mahatonga ny zavatra rehetra hainy atao tsy torianay. Tsy natsoa zay hitory hoe mahay ny zavatra rehetra izy, fa raha ny amin'izany efa mahay ny zavatra rehetra izy, tompony zavatra rehetra izy, ary mihoatra noho ny fahaizany azy namorona ny zavatra rehetra izy. Fa nantsoa zay ampahafantatra anao lanjany fitiavany sy ny fanomezany ny ainy, amonjeny anao mba hatonga ny fanomezany ho voarainao dia ny fiadanany. Rehefa tonga Jesosy dia zao no nataony isaky miaona amin'ny mpianany tsy niteny izy hoe fahagagana ho anareo, famantarana ho anareo, fanomezam-pahasoavana ho anareo. Zany ve no nolazainy? Tsia, vokatry ny fanahy ny fanomezany. Fiadanako no avelako anareo, fiadanako no nomeko anareo. Tsy tahaka ny fanomezana zao tontolo zao. Midiky ny attitude anao, le toe-ponao miatika ny fisiny mihitsy no mila hitsina ao anatin'ny teny mba ho juste tsara ny message na ny hafatra. Ahafahanao ho tafatoetra andray ny fanomezany, izy tanao le vokatra mihoatra noho ny fanomezany. Dia tsy inona io vokatra mihoatra noho ny fanomezany io fa ny fanatrehany tamana eo amin'ny fiainanao. Fanatrehany tamana eo amin'ny fiainanao. Niadany Petera tao am-ponja. Rehefa niadany Petera tao am-ponja, nihevitra izy nefa tapahan-dora pitso maraina. Fiadanana fahafa. Fiadanana fahafa. Tsy mitovy amin'ny fanomezana zao tontolo zao satria ao anaty adiny mitsahatra mbola mifankahita amin'Andriamanitra. Fa raha ny zavatra hainy atao ny toriko aminao, miandry zavatra hainy atao ianao dia tsy voatahiry ny toe-ponao ary mety ho tafasaraka aminy ianao rehefa tsy nataony le hainy atao tamin'ny fotoana ilanao azy. Nisy olona anankiray nangataka tamin'ny Tompo, mba omeo voninkazo tsara tareha. Sekoly ny finoana, mba omeo voninkazo tsara tareha. Rehefa niteny tamin'ny Tompo olo omeo voninkazo tsara tareha dia tsisy olana nanatitra voninkazo tao an-trano na ray ary. Fa zao ny zavatra nahavariana, nirotsaka ny orana. Rehefa nirotsaka ny orana dia mandina ny tany, dia mahagaga fa lasa feno voninkazo mihoatra noho izay tadaviny teny amin'ilay tokotany malalaka nisy azy. Dia niteny tamin'ny Tompo izy, Tompo, fa maninona nangataka voninkazo taminao tsy nomenao? Dia zao navalin'ny Tompo taminy, voninkazo nangatahanao fa orana no nomeko anao. Fa tao ambadiky ny fanomezako an'ilay orana hihoatra lavitra voninkazo fehezany kely tadiavinao mba ho aterin'ny olona ho tokantranonao, ny azonao jinjainy eny atokotaninao. Ndraindray tsika adinontsika fa misy fomba mahalian'Andriamanitra antsika. Ny atao hoe finoana dia tsy fiandrasana n'le vokatra ara-potoana amin'ny fomba tianao ilivren'Andriamanitra na anomezan'Andriamanitra n'izay zavatra tadiavinao. Mety manana ny lalany Andriamanitra amalinanao mihoatra no le fomba ny andrasanao azy. Noho izany tsy any amin'ny fampanantenana ny zavatra hainy atao ny olana, fa androany afaka hisitraka ianao ny prezensin'Andriamanitra na mifanatrehany amin'ny alalan'ny fanekenao andray ny fanomezana. Fiadanana no navelako anareo, fiadanako no nomeko anareo. Averiko raha ny teny Jesosy makanesa ty amiko, ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesa hatretana, fa izaho no hanome anareo fitsarana. Zavatra omeny Jesosy tsy hoe makanisa ty amiko ianareo miasa fatratra sy mavesa hatretana, fa sady hoentiko ny entanareo tsy ataoko miasa fatratra tsononareo. Zany ve nolazainy ozy izy makanisa ty amiko, za no hanome anareo fitsarana. Fitsarana, fiadanana. Zany no fampanantenany Jesosy antsika. Rehefa ao anatinao ny fitsarana sy ny fiadanany dia lasa zaka ny toe-panahiny ny ao anatinao.
ho resy latry amin'ny teniny, aniraka anao amin'ny fahasahina, anitsy zay tokony itsina, anova zay tokony hovaina. Ary io fiombonana lalina ao anaty io no anananao fahasahina hijoro, hiteny amin'ny anaran'i Jesosy zay zavatra hitanao, fampitenena ny fanahinao ho amin'ny antony ahatonga ny firenenao sy ny olona ho voavonjy. Fototra ny famonjena, fototra ny famonjena. Elitsy hoe naniry mba ho ampiasaina hiavaka noho ny hafa. Elitsy hoe mitady pouvoir amin'Andriamanitra. Tsy mitady fandraisam-pahasoavana izy, mba hampisongadina azy, nanamarinana fampanompon'Andriamanitra izy. Tsia, fa nivesatra ho amin'ny famonjenan'i Israely tao anatiny Eli. Natonga azy nanapahatakarana fa ny mahatery an'Andriamanitra ao anatiny no antoka ho an'ny fanompony sy nampijoro azy. Tsy afaka hotery ho an'ny hafa ianao. Alleluia. Raha tsy efa tanteraka ao anatinao lanja ny famonjena zay voarainao, manery anao hizarizany amin'ny hafa. Io tsy azo hoe terena andao hitory fa mampalahelo ny olona ry. Non, ianao mihitsy ny mahalala ny vesatry ny mandrakizay. Hoaiza ny olombelona Jesosy io, satria nampahalalana zava-miafiny ianao mahakasika momba ny fiainana mandrakizay zay mandoro ao anatinao isanandro ka tonga mivavanao isokatra anambara ny fahatsaran'i Jesosy sy ny famonjeny amin'ny hafa. Eritrereto fa Eli mety ho tapa-doha izy amin'izany fanapa-keviny zany. Hiditra ao am-pale amin'ny fahasahina, hijoro vavolombelona nitsy mpanjaka, hiteny amin'ny fahefana hoe tsy misy zavatra miovy eto raha tsy zay zavatra teneniko. Fa ao anatin'ny telo taona sy tapany tsisy oran'izany eto. Nefa n'izao ny zavatra nitranga noho ny fanotrona n'Andriamanitra sy ny hafanam-pony Eli niditra tao amin'ny lapa, paralysé daholo maramila amin'ny mpanjaka tsy nahateny mipitrapitra. Tsisy nizaniza nakasika azy satria nomba azy Andriamanitra. Ry havako ao amin'ny Kristy Jesosy, zany teny zany dia mampangororony tao amin'ny lapa, satria tsy mbola nisy olona niteny tahaka zany tamin'ny mpanjaka. Mandeha tokoa ny andro dia nitsahatra tsy nilatsaka ny orana, maina ny tany, makina ny renirano, tsy nahavokatra ny tany, nanomboka nahatratra an'Israely amin'izay ny fahamarinan'le teny nampangety azy hoe tena maty mosary isika menakavy. Ary arak'izay nolazainy Eli mpaminany tamin'ny mpanjaka tokoa ny zavatra nitranga. Tsy hoe midika hoe olona miavaka izy, fa olona terepanahy izy amerina ny Israely amin'Andriamanitra. Indraindray ny zavatra misy ao anaty fahamainana hitantsika ane dia tadidio fa fahamarinan'Andriamanitra te amerina antsika tsara aminy. Manaitra ny fahamarinana tanteraka zany tantarany Eli zany. Andriamanitra tsy mitady lehilahy mahery sa fa olona mijoro amin'ny fahatokiana azy, fidelité, fidèle aminy. Olona manana vesatry ny famonjena ao anatiny, mijoro, azo mampiasaina amin'ny fahamarinany. Eli tsy misy fitaovam-piadiana, Eli tsy mpanan-karena, tsy manam-pahefana teo amin'ny firenen'i Israely, tsy hoe olona natao ho toteny teo amin'ny fahefan'olombelona. Kanefa izy natoky sy nakatoan'Andriamanitra dia nampiasain'Andriamanitra izy anatanterahana ny sitrapony. Isika tokony anaiky ho fantso ny sitrapon'Andriamanitra, ho mpanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ihany koa, ary anaitra ny hafa ho iverina amin'izany sitrapo zany. Ny fahamarinana dia izao, ny fahamainana sy mosarina azo an'Israely dia tsy tranga ara-boajanahary naturel, fa antso avy amin'Andriamanitra ho amin'ny tanjom-pibebahana mba ialan'ny olon'Andriamanitra amin'Andriamanitra hafa fa hiverenany amin'Andriamanitra. Rehefa nanalavitra n'Andriamanitra ny olony dia tsy maintsy mandalo fahamainana ara-panahy, fa rehefa miverina aminy sika amin'ny fotena tsotra sy feno hetaheta dia vonona izy ny hamonjy antsika sy ny hitantsika indray arak'ireo teny rehetra voalaza ao amin'io boky ny mpanjaka voalohany toko fito ambin'ny folo io. Zany hoe tsy tanjona ny anana ny zavatra rehetra,
eo am-panomponan'Andriamanitra. Tsy etaeta ny ho voata lavitra ny fiombonana amin'Andriamanitra. Fa indraindray ny endriky ny fahamainana dia lakilosy mpanairana. Na tsisy Elias manambara an'izany eo amin'ny fiainanao. Fa tokony halala ianao. Fa raha mbola misy fiainam-paharatsiana andeferanao nefa mampalahelo an'Andriamanitra. Dia reny rehetrarehetra reny dia miantso fahamainana mba hahatonga anao hiverina aminy. Tsy hoe ny aneo amin'ny Israely fa mahery Andriamanitra na mahagaga Andriamanitra tamin'ny ampiasana ny Elia. Tsy izay ny tanjon'Andriamanitra, ary io no mandiso be dia be mpanompon'Andriamanitra maro. Te aneo amin'ny Israely fotsiny fa mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra, ary te aneo fotsiny hoe miavaka mahampanompon'Andriamanitra azy noho ny fampiasan'Andriamanitra azy. Tsy izay nefa ny tanjon'Andriamanitra, satria sady tsy ho fantany akory ianao rehefa hiverina izy, satria tsy ao amin'ny sitrapony ny fijoronao. Fa zao, ireo fanehoana ny herin'Andriamanitra tsy ny eloava ny fahaterena ao anatinao ny amin'ny asa famonjena dia zava-pona avokoa. Zavatra sarobidy ry havana dia zao, te hanaitranao aho, tsy isika amarininy amin'ny fanio-pamantarana ny mamaky atsika, fa isika tereny famonjena, tereny famonjena anatanteraka ny asan'Andriamanitra. Tereny famonjena, tereny famonjem-panahy. Zay mihitsy ny programa mahafeno ny fipetrany mission an' Jesosy. Ny olona tafasaraka taminy dia ny olona mila miverina ao amin'ny ray amin'ny alalan'ny fandraisana ny famonjena. Rehefa tena tere-panahy, zay ny atao hoe tere-panahy ianao, dia miditra tsetra Andriamanitra, miasa Andriamanitra, manohana anao Andriamanitra, mijoro Andriamanitra ao izy, ary manatanteraka ny sitrapony eo amin'ny fiainanao. Za ry havana teteny amintsika fa misy tenin'ny Petera zay amin'ny epistily zay soratany. Ozy izy hoe tsarovo izy izy fa ny devoly fahavalonareo dia mierona tahaka ny liona masika mitady zay ho arapany. Ato am-baiboly dia misy ireo neona tamina fahavalo nanohatra azy na liona na bera. Liona sy bera zany ny endriky tamaso ara-panoarana atao anaty soratra masina sy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, maneho ny endriky ny devoly rehefa miatakeny olona izy. Zany hoe mierona tahaka ny liona masika mitady zay ho arapany. Zavatra hitako dia zao, nisy olona nampiasain'Andriamanitra niatrika liona. Ny sasany ampitaona ohatran'ny Samsona, ny sasany tsy ampitaona ohatran'ny Davida. Zany hoe tsy miankina amin'ny taona le fandresena, fa miankina amin'ny fijoroana le fandresena. Ninin'Andriamanitra naseho reo kategoria, reo karazan'olona na amin'ny taonany na amin'ny fijorony samihafa, anehoana aminao fa le fahavalo zay manafika anao io dia fahavalo efa resy ary mora resena ampinoana. Asiteka mafy moa ny tompo e. Tamin'ny andron'ny Samsona zao, ny mpitsara toko 7:10 nanomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 9 nomen'Andriamanitra teo amin'ny tenany amin'ny alalan'ny osotr'Andriamanitra zay nampiasa azy, naseho teo amin'ny nofo mihitsy ny herin'Andriamanitra. Izy rery nanasamaka vavany liona avy any amin'ny vavany zarainy roatr'ireo dia boraka teo ny tsinain'le liona. Maty. Avy any amin'ny vavany liona mierina, ny raisiny ohatr'izao dia ny samahany ohatr'izao dia nonoro sara mbola mafy be le nonorosa kely reny, tsy vita hoe samaka ohatr'izao dia ny tananao. Fa ny an'ny Samsona biby mbola velona izy amin'iny force-ny be iny, ny raisiny Samsona amin'ny vavany ohatr'izao dia ny tatahany hatrany amin'ny rambony. Dia eritreretinareo hoe olona anankiray no fidian'Andriamanitra mampiorooro firenena tsy laitra ny liona. Rehefa ao amin'ny nofo zany ny herin'Andriamanitra dia asehon'Andriamanitra hoe ery hafa kely ny ao anatin'ny olona feno Andriamanitra.
azonareo ve zany zavatra zany zany hoe naseho hita maso mihitsy ny hoe favalo efa resy ny devoly ny tiany Jesosy teneniny. Davida indray 70 taona kely, halleloja, tany anaty ala tany tsisy nahita ary tsisy nakakamera mba nijoro vavolombelona nandresena tovolahy 70 taona liona sibera tany amin'izay adina trehany tany anaty ala. Fa nilaina ny fijoroany vavolombelona mba andresena lahatra ny Saoly, andresena ny Goliata. Satria Goliata nyresahana eto mampiororo ny maramilan'i Israely bandy kely 70 taona. Fa zao no tiako lazaina aminao, ozy izy maintsy any Saoly, ny mpanomponao tany anala, niady tamin'ny liona, rehefa rembo ny zanak'ondry teny ambavany, dia nesoroko teny ambavany ny zanak'ondry, dia nivonoko izy, nasiko izy dia maty. Teo ohatr'izany koa ny bera ozy izy zany hoe niara nanao rendez-vous ny bera sy ny liona hanohatra ny Davida tany anala mba azo ny ondry indray. Eto olona ampitaona naseho teo amin'ny ompo, eto indray olombahositra tsy ampitaona nampandresena tao amin'ny fanahy, fa teo amin'ny nofony no nampiasan'Andriamanitra azy koa mba handavona ny fahavalony. Ary Daniel liona koa no natrehany teo andavaky ny liona, fa tsy nitolona izy nanasamaka ny vavany, nanamely totondroko mondry izy mba hahafaty an'le liona koa sy hahafaty an'le bera. Fa petraka tao andavaky ny liona izy dia nitazatazana ny liona fotsiny. Liona sady tsy nihinana azy fa nitazana azy fotsiny, fa ny apetian'ny liona niala taminy satria tonga nanatrika ny liona zay olona tsy fihinany. Inona na samy hafa andreo olona anankitelo reo? Ny olona voalohany dia nomena hery sy nomanina hatrany amboaka Samsona. Hatrany amboaka izy no nomanina ho nazirita, hitondra ny ositra Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra mba andresena ny Filistina. Zay ny programa ny fidianan'Andriamanitra azy. Tsangany ny tanan'izay mandray. Dikan'izay ny herin'ny Samsona tsy hoe hery tonga ho azy tao aminy, fa hery nanomanan'Andriamanitra azy tamin'ny alalan'ny fijoroany reny. Ianao tsy mahazo mandray misotro divay na toaka, fa ny zaza ao amboaka ao dia nomanina ho nazirita. Hatrany amboaka izy andresy ny Filistina. Zany hoe ny mission zany mijoro izy tamin'ny fitohizany faneken'Andriamanitra tamin'ny hafa. Dia nampalahelo dia zao, rehefa lehibe izy dia tsy nanaraka ny tolotsainy rainy sy ny reniny. Zay nareo tsara fa miteny izy hoe maninona raha maka olona eto amintsika ihany fa tsy hafa firenena Samsona. Dia tsy nanaiky izy fa vehivavy Filistina ny tiany, olona hafa vehivavy hafa firenena. Nanoatra izy ny direktiva nomeny ray aman-dreniny, nefa niaina izy tao amboaka tamina direktiva nomen'Andriamanitra ny reniny mba ho tandreman'le reniny, mba hahasoa le renina vita ny tandrina ho amin'ny fahasoavana zay tokony ho an'ny Samsona. Atsangany ny tanan'izay miaina. Dia zao nandeha teny daholo no karazam-panoerana rehetra, fa nivoaka ho mpandresy Samsona, satria tsy noho ny avy aminy, fa noho ny avy amin'ny fijoroan-dreniny. Kristy koa ohatr' zany eo amin'ny fiainantsika. Rehefa tonga hamonjy antsika Jesosy, dia tiako ho fantatsika fa tamin'ny endriky ny reny nahatongavany hamonjy, fa amin'ny endriky ny ray no hatongavany hapakatra. Samy hafa ireo zavatra anankiroa reo. Ny fisehoany androany, lay reny mitondra anao ao amboaka. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olo vaovao izy. Nateraka, indray vehivavy no miteraka fa tsy lehilahy. Niteny izy tamin'i Jerosalema, efa ela ny te ambombanao ry Jerosalema tahaka ny fambomban'ny renina koa ny zanany. Reny no nisehony. Faharoa, halleluja. Rehefa niseho tamin'ny endriky ny reny izy, dia mila fantatsika ny fisongadina ny fitiavany amerina atsika. Zay na tonga amin'ny Baiboly milaza
fa tsisy fanamelohana ao aminy raha mbola manam-pofinainy ianao dia malalaka amin'ny fiverenanao noho ny fahasoavany satria miseho amin'ny rôlina nireny izy tonga amonjy ianao. Faharoa, rehefa anangana any Lazarosy tamin'ny maty izy dia niantso tamin'ny feo mahery, Lazara mivoa, tahaka ny reny manena sy miiky amoaka ny zanany. Eo amin'ny tery dia manena dia miiky. Voaka Lazarosy voafatotra. Lazarosy voafatotra, midiky. Zazakely miaraka mitady-potra. Dia le teraka tsy ny reny no manapaka, tsy Jesosy no nanapaka an'le tady fa ny hafa nasainy hoe vao dia velao izy andeha. Ny tady-potra maneho amintsika fa ny zaza ao am-poka tsy mihinan-kanina fa tady-potra ny ampitany sakafo ao amin'ny zaza. Dia izay mihitsy ny zavatra mitranga. Ny tady-potra dia isika miaina ao amin'ny teny. Le teny voaraintsika ny sakafo-panahy mampijoro antsika olon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy. Ary ny anankiray fahatelo, ny reny rehefa teraka dia zavatra anankiroa no mivoaka avy ao aminy, rano sy rà. Jesosy Kristy ihany koa teo amin'ny hazo fijaliana rehefa nilefonina teo amin'ny lany voany tahaka ny Adama nalan'Andriamanitra teo amin'ny lany voany kotiny nahatonga ny Eva endriky ny fiangonana rehefa nitsindromo maramila ny lany voany Jesosy zavatra roa no mivoaka, rano sy rà. Ary ny anankiray fahatelo tamin'ny Jodasy namarotra azy. Rehefa namarotra azy ry havana Jodasy dia tiako ampatsahivana antsika kely ny zavatra nitranga fa ao amin'ny bokin'ny Levitikosy. Tadidin'ny pasteur angambany ao amin'ny bokin'ny Levitikosy vetivety hojerentsika ny zavatra nisy tao amin'ny bokin'ny Levitikosy. Levitika dia nanambara ny tenin'Andriamanitra. Vakina kely zay rehefa avy eo an'izay manana micro tonga dia mba vakina kely izy rehefa hita ny lehilahy rehefa navarotra ao amin'ny Levitikosy toko fahafito amby roapolo ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Alleluia. Levitikosy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny ataonao tomban'ny lehilahy hatramin'ny 20 taona ka hatramin'ny 80 taona dia sekely volafotsy 50 araka ny sekely masina. Fa raha vehivavy dia sekely 30 kosa no ataonao tombany. Amen. Hitanareo ve zany? Bokin'ny lalàna dia maneho fa rehefa mivarotra ny Jesosy Jodasy sekely 30. Zany hoe tombam-bidy ny vehivavy namarotana azy fa tsy tombam-bidy ny lehilahy. Zany hoe tsy ampy 20 zany efa mila ho atsasany latsaka kely. Zay natonga azy nitomany. Zany hoe maty antoka zany ny mpivarotra. Zay nefa tonga an' Jesosy natao hoe maty teo amin'ny toerantsika ho faty antoka ao antsika. Satria tsika rehetrareto namadika azy daholo no ny fahotana. Azo tiaka alohan'Andriamanitra. Ka rehefa tonga izy niseho tamin'ny endriky ny rôlina ny reny eto an-tany raha mbola velona ianao. Satria niteraka anao izy, nitahiry anao izy, tsy tonga izy hitsara anao. Lehilahy dia miseho amin'ny endriky ny lalàna sy fitsarana ary fanapahana. Fa ny vehivavy miseho amin'ny endriky ny fitiavana, faharo-po ary vokatry ny fanahy. Zany mahatonga azy miteny eny bokin'ny Isaia, mety manadino ny zanany nono va ny vehivavy midika, fa ny vehivavy matetika tsy manadino ny zanany nono, fa misy fotoana izy manadino ihany. Eny, mety anadino ihany izy, fa Jesosy nilaza, zaho ozy izy, tsy manadino anao zany aho. Alleluia! Ino, efa vita tombo-kavatsy eo ampelatanako ianao. Le tombo-kavatsy eo ampelatanana, tsy hoe tatouage, fa olatra tamin'ny namatsiana azy. Olatra tamin'ny namatsiana azy. Tombo-kavatsy eo ampelatanako. Zay no mahatonga antsika aza mijery an'ilay sary reny hoe eto nomboana. Fa tena teto nomboana satria gida ny fanomboana dia hita ao amin'ny teny nampitondraina ny Isaia hoe eo ampelatanako ny tombo-kavatsy. Tsy voafafa mandrakizay fa zanako ianao ary zaho no niteraka anao sy nanangana anao anio.
Halleluja. Rehefa iverina izy eny amin'ny raha lanitra dia foana teo ny mazo ny marolona ny vehivavy namonjy azy, namonjy ianao azy. Fa izy iseho amin'ny rolona ny lehilahy fa efa mpitsarana, fananganana, fa itsiny hiavaka amin'ny fotoana isehony ny vary sy ny tsiparivary, ary eo ny anovananao hitafy ny fahalovana ary fiangonana eo na amin'ny fofombadinao. Dia le mpapakatra marina namonjy ianao ka nekenao fa tsy nararotinao ny famindrapony, fa nanakanao anapa-kevitra anana fiaina mbaovao ao amin'ny Kristy. Nao tsika ity an-tanana mafy azy. Halleluja. Raha dika verina amin'ny fahamarina kely ato sika fa lasalasa kely teo. Amen. Any amin'ny endriky ny famonjena. Samsona be taona nampiasaina tamin'ny kery. Davida mineur kely taona, tsy ampy taona nampiasaina tamin'ny kery. Daniel efa lehibe, be taona antitra, fa nampiasaina tamin'ny vavaka. Anjaranao zany misafidy. Be dia be ireo te hisetrasetra tahaka ny Samsona, hitoky amin'ny fanosoran'Andriamanitra, te handrava liona iny an-dalana. Fa zao misasatra reraka vizana. Tsy vitsy ireo te tahaka ny Davida, hitoky koa amin'ny fanosoran'Andriamanitra azy na mbola zaza azy, handrava liona sy bera. Fa mbola misy hery miasa zany. Efa mahatalanjony zany hoe zaza kely no ampiasain'Andriamanitra. Fa ny zavatra lehibe anankiray, manova ohatran'ny Daniel, antom-panamana pahatakarana, tsy mitoky amin'ny hery sy ny sandry, fa mentehitra amin'ny fanotronana satria miankina mambavaka tanteraka amin'ilay tompony hery sy ny fahefana. Samy zavatra azonao isitrahany ireo, fanjaranao no misafidy. Ny olona antom-panahy manana toe-panahy-piombonana mitondra ny fiadanana eo an-davaky ny liona ohatran'ny Daniel. Tsikitsiky, aiza daholo ozy izy mivoaka avy any andeha ny an-davaky ny liona. Ahoana daholo? Le nanao sonireny. Mihotrikondrika fotsiny zany sady mbola manesy ihany. Nefa tsy fantany hoe tsisy hidirany amin'izay zavatra ety ivelany amin'ny fanesony. Hitanao, manomboka marenina ny sofinao, tsy mieno vavan'olona sy zay zavatra hitany masonao. Rehefa feno Andriamanitra ao anatinao, lasa tsy ahoanao ny teny ratsy ataon'ny olona, ny fandrabian'ny olona, ny manodidina, tsisy ahoanao an'izany, fa ny zavatra azonao dia zao: hitako ny lala tsara ka izorako, azoko ny famonjena ka ho tanako. Reno atakaloko any Jesosy izay nisoloko, ny zavatra izay osi mba sy mora levona, raha azo kazo azoniko ny ka tsy maty ny jiro ao am-po, Jesosy tsy soloako, na inona. De ozy izy Daniel, eo izy mijery ny liona. Dia ozy izy le liona avy takisikisina teo le liona. Dia enondrareo tsisy liona tsisy liona hoe eny be eo aminao velany eo mako iny. Tsisy feo. Fa maninona ary le liona ny nangina. Avy daholo nareo ieno. Maheno liona avy nareo teo. Manomboka mivadika fomba firesaky ny mpanjaka. Efa manana décision ny mpanjaka ao am-pony amin'io. Tsy naheno zahay. So dia le lionao tsy mihinana tsony.
dia ozy izy le tandapa le nanao sonina nipy azy asa sary mpanjaka Daniel ahoana ry mpanjaka mbola ao venao naizanaiza misy ahy dia ao foana ako tsy tokony ao ntsony ianao mety lavaka ny toerana misy ahy fa tsy lavaka izany rehefa eo mifanatrehany tsy lavaka izany rehefa eo mifanatrehany toerana fotsiny miova tsy tany an-tranoko fa atao anaty lavaka fa Kristy tsy miova na ny an-tranoko na atao an-davaka tsy manateka manandramatra halleluja tsy toerana ny sakana tsy ahitanao voninahiny rehefa mety ny toebonao amelanja ny fanateny halleluja fiadanana ny an-davaka tsara lavitra no ny tebiteby any anaty pale ny mpanolo-tsaina ny saina fahefana sy voninahitry ny tany Daniel tsy nahoany hatramin'ny ainy sy ny fahefana sy voninahitra nananany fa naorembany an-davaky ny lioany izy za tsy ala aminao Jesosy io za tsy ala aminaoko zany le atao hoe averiko zany amin'izay le atao hoe maty amin'ny tena fa raha eto ianao zao rotraka amin'ny herinandro isy antso anao dia anamby anao voninahitra nefa renao mihitsy fa tsy ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra le izy ka tsy maty zay afo kely zay ao anatinao afon'izao tontolo zao tena dia raina ny tompo zany fa zay zany dia tena ny sandratra amin'ny tsy fahamarinana nefany ny Daniel efa teo amin'ny pouvoir izy ny elonana mpanjaka ny mpanjaka teo amin'ny tanàna mpanjaka ny mpanjaka satria tsy mahazo manetsika ny tana amin'ny mpanjaka dia ny elonany reo manodidina rehetrarehetra ahoana ny azahoana ny toerana fa tokony ongany eo io dia ozy izy Andriamanitra mahazo manao zay tianareo atao amin'ny Daniel nareo tsy afaka nakana anareo amin'izay décision azonareo atao hieverana ny andravana ny voaositra tsy maninona atao zay tianareo atao na atao tokoa ny kajy na atao ny calcul iny fa ohatry ny nahomby zany tonga tena andavaky ny lioan'ny Daniel fa avaky Daniel isan'andro ary tsy niova amin'ny fivavahany tsy lavolefona zao andesy tsy miady zaho manana anao mpanolotsana mahay zay olazaina morapity teo ekeko sahady zaho matoky anao mandraky izay faray izao manana anao azo itoky na sotry izao tompo tsy mba ho kivy aho na oresy miady fa manana anao faray izao manana anao azo itoky na sotry si baukivya na uresi miadi famana nao na uresi miadi famana nao hallelujah wow voaka avy any Daniel avoay tao izy voaka dia le lioana nalahelo daholo vao voaka Daniel lasa ny lioana namanay dia izy mpanjaka tsisy hevitra fa tsy maintsy soloany Daniel dia mandeha makody ahoana izay nanao sonina nameloka azy
fa lasa tsy mihinan-kanina le lioany vonatsipiko ny teny sans os teny hoeny afa ihany zay matoky ny teny fa ireny dia tsy maintsy velona ireny olony ireny. Ianao ihany koa tia naitranao kalma fa eo Jesosy, kalma ho afa eo Jesosy, kalma fa eo Jesosy. Ty zavatra ty saika hoe tsy joroko vavolombelona fa manaraka an'izao fotoana izao ilay olona ny damatavy ihany. Nandray olona tamin'ny herinandro dia vehivavy io jamba efa lehibehibe le ramatoa jamba. Dia rehefa jamba le ramatoa dia niteny izy hoe pastera mba hahira tany masoko no atongavako eto ohatran'le tamin'ny teny an' Jesosy hoe mba hahiratra indray. Dia ozy tamin'le ramatoa zao ny lazaiko anao, inona ny tianao hodidiny ianao na anao traitement sa hivavahana, Jesosy tsy halanenina fa Jesosy ny tompony teny farany. Dia ozy izy le ramatoa hoe tao mambavaka fa na ho jamba aza dia tsy maninona. Rehefa izay nitiany Jesosy vavaka ho an'le ramatoa tsy nahiratra teo an'io eo izy, lasa izy nandeha nody. Dia zay zany ho fantatra hoe zavatra tiako tenenina le hoe zay zany ho dikany zany dia zao hoe vita ny anjarako fa ny anjaran'ny tompo any dia zay ataon'ny tompo. Efa nanaiky ianao zay natory izy ny alina mbola ho amiko ny SMS nahiratra be loatra izy ny maraina. Enoy lasa izy nakany amin'ny dokotera. Dia izy ny dokotera fa hoana fa le tokony asorona tato mihitsy ny tsy ato koatr'izany eny any mpianatra. Rehefa tonga tany am-pasana nakodiny vato fa le vato mikodi tsy ho an'i Jesosy hivoaka satria efa mivoaka tamin'ny fasana nidy izy, fa ho an'le mpitazana hoe ato izy sa tsy ato. Dia hoe zany rehefa hoe io ndray le fitsangerin'ny fitsanganana fa mamaly miherin'ny fitsanganana tamaty. Ndana tena teny le dokotera le tokony ho avoaka ato tsy ato tsony fa ngaina nanao lazera. Nanao lazera? Tsy mila manao lazera fa efa voazera ny andrareza. Velona Jesosy, alleluia, alleluia. Tiako fantatrao ianao tsy mahalala ninninina, zany no mahatonga antsika tsy miantehatra amin'ny fampiasan'Andriamanitra antsika fa matoky fotsiny fa eo Andriamanitra. Tsy mahareteka, tsy mahareteka ho an'i Jesosy. Ataovy mirefidefitra ho amin'ny mpanjaka ny mpanjaka. Velona Jesosy. Misy zavatra tiako tsapanao ao anatin'ny fonao. Zao reto enoy ty famarinany ty ny fiainany eto an-tany dia hiaina na mpifaliana amin'ny fahatsapana fa eo ny fanateny ary manjaka ao anatinao ny fiadanana. Tsy misy akoatr'izay. Ny olona eto an-tany izy foana ny fanoerana eto an-tany arakaraky ny androsoanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra vao may goavana ary ny fampanantenany tsy hoe ilaminy ianao fa hoenjeny ianao. Rehefa mba misy tsy zaka tsy maninona nitoloko kely eo apotitry ny fandriana fahazamiado any tenanao. Asio ranomaso rehefa mavesatra kely ndre asio ranomaso kely tsy manoty ianao raha mitomany fa azo atao hoe tomany mikondane ny hafa fa tomany etaeta mba hahatonga ny hafa hatsapa ny alehibeany ao anatinao sy ny fisiny. Misy fotoana ohatr'izany amin'ny fiainana fa za ty anomenao fampaherezana velona fa tsy maty le niandro sy ny fidy ianao. Hitokio azo avela ho hitan'ny olona hoe aza tao hitan'ny olona kory mety ianao, aza tao hitan'ny olona hoe miaritra ianao. Tsy voatery ho fantatry ny olona hoe ianao matahotra azy
ataovy misalobona ao amin'ny fonao dia ataovy izy ny mahalala hoe tianao izy sady tianao. Za teteny aminao mety naombry Samsona sy Davida fa niavaka Daniela, satria Daniela dia nanana kalitaoana fiainana, nanana dépendance totale, fiankinana tanteraka tamin'Andriamanitra. Fa Samsona sy Davida dia tsy niankina tamin'Andriamanitra fa nampiasa force na hery nampi n'Andriamanitra. Raha tianao hiena ny fampiasan-kery eo amin'ny fampiasan'Andriamanitra anao dia ampitombo ny fotoam-piankinana mambavaka aminy. Rehefa mivavaka ianao, rehefa hitan'Andriamanitra hoe olona miankina amin'ny tanteraka, tsy hanary ianao zany izy. Maninona hoe? Maninona tsara? Za teteny aminao fa Jesosy nampianatra fa amin'ny andro farany, amin'izao andro farany zao. Dia osisy eo amin'ny Matthieu 5:20 ny 9:23 ka hatramin'ny 9:7. Matthieu 5:20 ovakiko vetivety. Zao ny tenin' Jesosy ao dia marantsika 9:23 ka hatramin'ny 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny firenena rehetra angoniny eo anatrehany dia navaka azy izy tahaka ny mpiandrondry manavaka ny ondry amin'ny osy. Ary ametraka ny ondry eo amin'ny ankavanana izy fa ny osy eo amin'ny ankaviany. Lalana roa voafaritra fa tsy maintsy izoran'ny olona rehefa hiala eto an-tany izy. Na ao fiainana mandrakizay na ao fahaverezana mandrakizay. Na ianao ondry na ianao osy. Fa mila mifandraisana androany vadik'ondry daholo zay osy rehetra. Satria ny ondry ny tafiditra fa ny osy tsy tafiditra. Raha ny tenan'io Jesosy dia ozy izy hoe zay azy rehetra eto an-tany dia mila miaina sy mampiaina ny fisiny amin'ny fitiavana azy sy miaina ny famindapony. Ireo ilay ondry miaino feo ny mpiandry azy. Ireo ilay voalaza fa misafidy anaraka azy ireo ondry ireo. Ny osy indray dia ireo izay manohy ny fiainany tamin'ny sitraponina dia nahalala ny marina azy. Ianao zao nampahafantarina ny marina androany fa misy sitraponao tian'Andriamanitra ho fafanao na elanao fa tsy manaiky ianao. Dia tadidio osy mafiloha izany. Misy ireo izay mino an'Andriamanitra nandray anjara amin'ny vondrom-bavaka miantso an' Jesosy fa mandany hibebaka marina amin'ny fony sy mandany akatoan' Jesosy. Aza afangaro ny orgueil, tsy te hanetry tena ny voninahitra n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fisin'ny hafa eo amin'ny fiainanao sy ny fietreretanao fa tsy mila nizanizy ianao fa Jesosy dia ampy. Orgueil zany. Paoly era nasaina nanantona ny Petera na dia efa nisehon'i Jesosy azy. Boky ny Galatiana 2:2. Diky fa ny fananana toe-po manetry tena dia sarobidy amin'Andriamanitra. Mihoatra lavitra noho ny fananana fahasoavana ho ampiasaina manana fahendrena mikaonty amin'Andriamanitra ny loyauté na ny fatokinao hatramin'ny farany. Ny osy dia tadidio. Misy ireo izay mino an'Andriamanitra nandray anjara amin'ny vondrom-bavaka miantso an' Jesosy ho tomby mandany efa ny bebaka tsy mahatsapa ao anaty fandinitena fa toy ny mahatorotoro manana retina tokony hositranina mantoetra sakana tsy mampahazo aina an'Andriamanitra eo am-panimpona azy. Misafidy ny anaraka ny filany sy ny etaetany raha tokony anaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ireny le osy reny rehefa tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy vonina ny aino izay anitsian'Andriamanitra azy
mba ho tonga fandresentany fa tonga eo fanaten'Andriamanitra izy mitady an'Andriamanitra ivalide ny sitrapony tiano ataon'Andriamanitra aminy. Fa nahoana ny lalana malalaka ny mora manaraka azy. Raha ny Matthieu 7 ohatra nijerentsika ao boky Matthieu 7 ny 17:17 dia zao ny voalaza ao amin'ny anaran'i Jesosy. Midira mivavahady eto ianareo fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana fa maro ny miditra any. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana fa vitsy ny mahita azy. Iza ny tenan'io le sady hitsena anao pakatra anao. Tsy Paoly ny tenan'io fa Jesosy le sady hitsena anao pakatra anao. Ozy izy migodana ny lalana makany amin'ny fahaverezana. Tena ohatra matsiaro libre zany ianao ao amin'ny Kristy noho ny fahasoavany. Raha sady mahazo misotro, mahazo mifoka, mahazo mitsangana, mahazo manao rehetrarehetra fa par sa grâce fotsiny noho ny fahasoavany. Non, fitaky ny devoly zany le hitsenanao no hiteny hoe eto le lalana fa tsy migodana. Le lalana migodana mety amin'ny Satana fa le lalana ety io le lalana mety avy amin'ny Jesosy. Fa nahoana ny lalana malalaka ny mora ny manaraka azy satria io lalana io tsy mba mitaky sy manaitra anao hibebaka zany. Tsy misy fandavana ny nofo zany eo amin'io lalana io sy ny sitrapony. Mety ny zavatra rehetra ary ny zavatra voizy ny Satana ao anatin'ny fampianarana mba hatonga anao atoritory eo amin'ny lalana malalaka dia tsy misy afa-tsy ny fitorianany hoe tianao Jesosy milamina fa ny fitiavany mandrakizay azahoana zay zavatra. Io le filazantsara fitaka mampatoritory anao ao anatin'ny areti-panahy tokony antsinanao. Le apakatra anao nefa miteny hoe ety ny ary dia malalaka ny atsy. Mbola zaka ny fampianarana ianao tsy miambina, tsy mijoro, tsy misy fantsiana, tsy miano amin'ny sitrapony. Tsy misy fantsiana hiala amin'ny avinavina. Tsy misy fantsiana hiala amin'ny filan'ny nofo. Afaka milaza sika hoe mino an'Andriamanitra fa mbola mametaka sy miaino amin'ny sitrapony nofo tanteraka. Tsy tena mbola Kristiny tompony fiainanao. Ty resaky ty tsy hoe tsy nivonjeny ianao. Ny fahasoavana voalohany dia namonjeny ianao tsy hisy idiranao fa ny nataony 100 fa ny fahasoavana faharoa ny fametranao azo tompo anapahefany ho fiainanao. Zay ny mahatonga no fenony mba hanahaka azy, anandanja eo anatreny sy mba ho fantany. Kristiano efa ho tapitra ny fotoana anararotatsika mba halala azy. Fefa akaiky ny fotoana ampakarany atsika mba ho fantany. Efa akaiky ny fotoana alalany atsika. Nahatonga anao ateo amin'ny dingana alalany anao ve ny fahatakarana. Sa fahatakarana nampatory anao tao amina fampianarana manome anao anota noho ny fahasoavany. Sanatria ny fahasoavana tsy nomen'Andriamanitra mba hanararotatsika iainao anaty fahotana sy fahalotona. Fa nomen'Andriamanitra ny fahasoavana sy ny famorapony mba hahafahanao miverina sy manam-panantenana ny alehiben'ny fitiavany anangana anao mba ho fantany. Jesosy nilaza fa raha teo amin'ny dingan'ny fahalalana fotsiny ny fitiavany sy ny famorapony tamin'ny amonjeny anao no misy ny mbola hitoeranao mandrak'androany zazabodo amin'ny finoany anao. Fa raha hijoro ianao ho isan'ny olona iainao anaty fampianarana manefy ianao hiambina sy hijoro tsara mba ho fantany dia zany no antony fotoam-pivavahantsika, zany no antony fivoritsika na any amin'ny sekoly na ekôly biblika. Ninninina manomana anao hiavana aminy, anomana anao hiverina amin'ny sitrapony, anomana anao mba hiorina ao amin'ny teniny, anomana anao mba ho fantany amin'ny fotoana hiverenany. Izy ny tenin'Andriamanitra zay tra manao mikitokitoko ritry ny fanjakana lanitra fa zay manao ny sitrapony raiko zay ny an-danitra. Maro ny tena maro tena satria namarina tamin'ny fahasoavana le fanomezana nomen'Andriamanitra anao ndray tamin'izay tokony hanampiananao eto tany izay fanao manampy ny hafa amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanamasina tondra fanomezam-pahasoavana zay nomen'Andriamanitra antsika 7 isany.
mena teny pahalalana teny pahendrina fanasitrana fanaovana fahagagana rehefa ny hompamantarana momba anao no ny fononao ny teniny netinao namarina teny eo anatreny efa namaka dia mita amin'ny anaranao ane zahay tompoko efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao naminany zahay efa nanao ndreny zahay fio Jesosy tsy fantatra kory ianareo navitaiza izy moa nareo nanala solomaso mihitsy ny tompo le rehetra tsy mahareteka ao an'Andriamanitra tsy mahareteka ao tsy fantatra ianareo nataiza miala amiko ianareo mpanao eloka ny natongavany ny anafoana azy maninona ny mialoka ao anaty eloka nefa nandray ny fahasoavany beba miala amin'ny ratsy aza mitoetra ho isan'ny olona tena raroatra ny famindram-pony mampandevitra azy fa mijoroa ho isan'ny olona fantany fa tafatoetra ho ny sitrapony fa napaka-hevitra no ilainy fa tsy ezaka ny lalana ety tereny io dia tadidio tsy mitady olona hoe efa tanteraka io lalana ety io ny olona mandeha amin'io lalana ety io miatrika setry misy fotoana ny olona mandeha amin'io lalana ety io tiako ho fantatrao fa mijery ny andro dolo masonao dia rovina zany vao tanteraka sao dia mbola zary ny iran'le iran'ny Joseph Tafy hoe rovina ianao vao avy rovina ianao vao mahody rovina fa ny tompo efa sasatra miandry ny dadanao zavy zany le mbola miandro foana andrasana foana eny hoe sangany an-tanan'izay ty andeha anampy anao ty teny ty ny olona mandeha amin'io lalana ety ho any amin'i Jesosy io dia mbola mety olona manana ny fahalemeny tahitrenao azavaiko mbola mety olona misy fotoana ndraindray ohatra mianjery zany fa reo olondreo tsy mitoetra sy manaiky hitoetra anamary tena ao anaty ota dominy eo kaikinao mihaino tsara reo olona mandeha any amin'ny lalana ety reo matsiaro hoe mangiry firy sy mijaly izy ao anaty fahotana zay ny mahety an'le lalana fa tsy hoe tonga dia ohatry ny sambatra be zany hoe mety be ny lalana fa tena ety tsika ty ry tompo lasitsika hevitra eny an-dalana eny ohatry ny hoe ety be zany ny zavatra reny non mijaly reo olonireo misento eny an-dalana tompo fa maninona mbola ohatry zany tompo tena tsy tiako zany fa ampio dia zao eo amin'le dingana fantany anapahany hevitra dia mandroso izy miala amin'le faharatsiana ary tsy miverina amin'izany intsony zay mba ety an'le lalana ety le lalana dia reto le lalana tsapanao fa ny amin'ny lalana ety ianao ory sy misento ianao ny amin'ny herin'ny faharatsiana manohatra anao fa tsy mahazo aina eny an-dalana ny amin'ireo fakapanahy indrindra raha sendra voafingana ka midaraboka tena tonga dia mitady tsy hotafana fa tsy fanamelohan-tena ny anaran'iny iny zavatra iny tian'le olona mpitorony grasy ny atao hoe mandra-pahoviana anao ny sentola fa mila anao libra ny tompo non tsy maty fanahy ianao raha ohatra ka manao zavatra tsy mety dia misento ianao mitena hoe vonjeo fa tonga dia mitraka angana halleloia dia tsy miverina amin'izay fotsiny ntsony zay ny atao hoe olona mandroso any amin'ny lalana ety fa le olona metimety eo anaty oty reny par sa grasy no ny fahasoavany dia zao tsy maninoniny tamin'ny minitsy nahafatezan'ny tompo hoe milatsa-datsaka ho azy fotsiny ny rany raha tsy misy an'reniko lalana malalaka safidy iverina amin'Andriamanitra amin'ny fo marina mandroso manaraka an'i Kristy reo olona zay mandeha amin'ny lalana ety jamais manamary tena tsy manamary tena mihitsy ny famonjena dia tsy vokatry ny asa fanompona vitanao na izay nampiasan'Andriamanitra anao fa ianao nateraka indray manaiky hiaina lay fiaina-baovao
tsy hoe rehefa tsara be ny toetranao sy mety be koa ny toe-pananao dia zay ny antony namonjenanao. Ny famonjena tsy vokatry ny toe-pananao na mety be aza tsy mijangajanga tsy fa vokatry zay nataon'i Jesosy ho anao. Iny le grasy na le fahasoavana. Fa zao matoa nateraka indray ianao dia natao iaina amin'ny fiainam-baovao. Tsy fiainan'ny olona ao anatin'ny olona manana fiainam-baovao ny miaina amin'ny fiainana teo aloha fa mody vaovao fotsiny satria efa nandraisina. Mba mametram-panontaniana aminareo omeo soratra masina dia teneno amiko ny toko sy andininy hoe misy olona ny avelan'Andriamanitra anota fa rehefa voavonjy ny mandeha dia vita hatramin'ny farany. Otany na tonga Jesosy maty teo amin'ny azy fijaliana dia ozy izy ny Hebreo ohatry ny manombo azy fanindroany ny fitoerana ao anaty ota nefa ianao nandray famonjena satria tsy kapohana indroa zany Jesosy. Aza mitoetra ao anaty ota. Raha misy ota ny bebahanao azy iverenana intsony. Jesosy ny teny tamin'ilay vehivavy jangy tsisy nanameloko anao ve? Tena tsisy. Za koa tsy manameloko anao. Mandana amin'izao sisy zao aza manoto tsony. Matoa Jesosy ny teny an'izany. Jesosy ny teny an'izany. Tsy tia ny tohizan'ilay ota fa tsy ny teny izy hoe zao tsika ianao miona palma grasy na dia manota azy ianao manaraka. Efa voavela zanaka voavela. Fa vita mandrapahafaty vita tsisy. Dia ozy izy Paoly eo amin'ny Timoty voalohany toko fafiry izay hoe azono mafy. Azono fiainana mandrakizay. Mila miazona fiainana mandrakizay. Milazona fiainana mandrakizay. Milazona fiainana mandrakizay. Io lalana eto io tsy hoe mandeha gona. Fa mila mijoro ianao miaina le fiainam-baovao. Raha ohatra ianao zany ka miaina amin'ny fahamasinana, mandeha amin'ny fahamarinana, tena hoe miova fo maneho an'i Kristy ilay modely amin'ny olom-baovao ny foron'Andriamanitra fa tsy tahaka ilay fiainana Adama teo aloha tsony ny ainanao, dia mila fantatrao ty fahamarinana ty hoe fiainana normal zany. Fa tsy hoe entinao izestanao hoe za tsy manao an'izao fa ianona mbola manao an'izao. Mbola tenao an'iny ianao mba to mampitahy fiainanao amin'ny hafa. Mbola tenao ny ary afaka fotoana fohy. Dia hitako fa hitovy amin'ny nataony andray ny ataonao satria variana mijery fiainan'olona fotsiny ianao. Avy alao ny fanamasina hitondranao amin'ilay fiainam-baovao rehefa nanovanao olom-baovao izy hatramin'ny farany noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny zava-dehibe dia tsy hoe ity hafa hitan'ny olona hoe miavaka na mpivavaka be. Za nandray teny sy miaina ary mampiatra an'izany eo amin'ny fiainako manokana ato anatiko. Tandremo. Aza vela eo amin'ny fitsarany no amantaran'ny hafa fa sinemaka iny fanomponao sy ny fiarahanao tamin'i Jesosy. Fa mbola atao amin'ilay lalan'ny godana ihany ka nisy ianao fa mbola teo ao amin'ilay lalan'ny fahaterena fotsiny ianao saingy tsy tanteraka hatramin'ny farany satria tsy nanapa-kevitra ara-potoana. Fotoana izao verena amin'i Jesosy. Tsy misy olona anankiray afaka ahalala ny fiverenan'i Jesosy zany. Mety ho rehefa avy eo, mety ho raha hariva, mety ho raha alina. Ary roty le 10 minitra tian'ilay mpanan-karena tany amin'ny Elivery anirahan'olona mba hitoriana teny amin'ny fianakaviany. Eo amin'ny toeranao androany mbola afaka manapa-kevitra ny Jehova fo. Tsy hanao ny fanaon'ireny olon'ireny. Zay fa tsy eto tsony izy fa manenina mandrakizay any amin'izay toerana misy azy. Raha Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Avy alao izy hanapaka ao anatinao. Afaka misafidy hiverina amin'i Jesosy. Malala ianao ireo zavatra tsy mety rehetra. Malala ianao ireo fahazaran-dratsy rehetra mbola iananao. Miangavy aho. Fotoana tsy nanampiry fa fandalovana eto an-tany. Tsisy malala ny evoky ny apitso. Mitsanga raha-pitso fa ny evoky ny anio raha tsy fantatrao akory. Tsy tompon'ny tenanao ianao fa pindrana. Tsy tompon'ny eto an-tany ianao fa mandalo. Vakansy tsika eto. Jesosy ny tena amin'ny Jona 7:20. Aza mametraka amin'ny foana ampanaovana vakansy. Fa na tianao na tsy tianao tsy maintsy ody miala eto an-tany ianao. Na ho any an-trano iray anefa. Na ho very eny an-dalana mandrakizay. Ny safidy raisitsika no maritra mandrakizay tsika dia ny eto an-tany. Ny lalina raisinao androany no maritra hoe ho aiza ianao. Rahatrizay sy ny amin'izay mandrakizay isy ianao. Vonona ve ianao? Tena resy lahatra ve ny eo am-ponao? Tena mangitahita ve ny eo anatinao?
tena mifinao manontolo ve ny tenenenanao amin'Andriamanitra hoe Jesosy tia tena vonona amaly ny antsonao satria izany no antony teninao sy fanambarana avy aminao eo amin'ny fiainako. Mila anao mangetahetanao ny foko raha eto ianao tena mangetaheta amin'ny fonao manontolo. Mitsangana eo amin'ny toerana misy anao, mitsangana eo amin'ny toerana misy anao. Tita mia raiko mala raisumita naku tita raiko mala lora sumita naku tita miau raiko mala lora sunita naku tita miau raiko mala lora sunita naku. eno eny tombotsoanao no mahalala ny marina, tombotsoa ho atsika no mahalala ny marina. Tiako ho fantatrao fa io fiainanao eto an-tany io tsy hoe le fiainana iatrehana ny fahafatesana ny dingana farany amin'ny fiainana, fa manomboka androany ny fitohizan'ny fiainana ho any amin'ny mandrakizay ianao. Raha adika tsy destination finale na tanjona farany eo amin'ny fiainanao zao misy ianao androany zao. Za teteny aminao hoe betsaka ny olona tiana ho velona mandrakizay ho fiainanao satria fantatro hoe mahasoanao ny fisiny. Fa rehefa tapitra ny fandalovany olona eo tao-tany dia ranomaso isany azonao alatsaka fa tsisy ninninina azonao atao satria tonga ny tompony aka amin'ny fananany. Zany isaky ny misy fahoriana dia ohatr'izany foana ny teny maherezy tompo-dalana ny azy fa ny hafa manaraka ihany. Fa zao nefa ny olana mampalahelo, ianao mbola mitohy ihany miaina tony hoe ny amin'ny fotom-pisainana ohatrany hoe hoento mandrakizay zany. Mandany fotoana amin'ny zavatra be dia be, ty zavatra ty tena atsipoko an'ny rehetra, atsipoko an'ny rehetra, tsy avy amiko avy amin'ny fanamasina. Fa maninona kay tena vitanao no miasa amin'ny zavatra mandalo fa manamaivana ny mandrakizay ianao. Fa maninona ianao mahavita miaritra mampiasa fo test rehefa ny interenao voakitika, fa tsy taitra mihitsy ianao rehefa ny fiainam-panahinao mba hitsin'Andriamanitra. Nefa ny mandrakizay ianao ny reto hoe sarobidy lavitra noho io zavatra imatomatesanao androany io. Raha mba fantatrao moa, raha fantatry le mpanan-karena ratsy fanahy very tany amin'ny elo, le toe-po ratsy ny ainany teto an-tany ka nahatonga azy hoanina nenina mba te hiverina na hanirakolona hanapa-kevitra mba hiova fo ny havany fa raha tsisy azo atao ntsony aminy dia aleo mba tsy mankaty manodidina indrisy. Raha nanam-potoana 5 minitra izy na 5 minutes teo amin'ny toeranao dia tsy maninona na ho faty ary rehefa avy eo satria efa nalala mandrakizay. Raha mba fantatry le mpanan-karena tiana-karena sy miraikitra amin'ny arena koa ny fony tamin'le tovolahy teo ho tanteraka lazainy Jesosy hoe ampio ny fanananao rehetra ka omeo malahelo de vie anaraka. Raha mba fantany fa misy ny arena zay tokony ho azy any an-danitra rakitra sarobidy lavitra no zay ifikira amin'ny fony tsy mahavotsitra azy eo amin'ny fanompony eo. Fa velao ny fanamasina mba nanana antsika kely ny olo atsika variana mikarakara
ny tenanao, variana mikarakara ny arabolanao, variana mikarakara ny ankonanao fa manamaivana ny fiainam-pananao, variana mikarakara amin'izay mety hoe avenira ony ho avy eto tany, tomany mihitsy raha sendra tsy tanteraka ny sitrapo satria misy efa planina mba nieritreretina nefa zavatra mandalo, zavatra tsy manak'izay akory, arakaraky ny andro sy ny taonany olona ne no ampiasany fony fikitahakana tombony amin'ny zavatra mandalo fa mampangatsika amin'ny fiainam-panahy sy ny fiarahany amin'Andriamanitra. Mila miova ny vision anao manomboka androany, tadio fa ny fiaina neto mandalo re olona tsarovy fa isaky mifo maraina ianao ka misy masoandro miposaka maraina dia mandroso ny voyagenao anantonanao ny fiafaranao. Ary ny ainandrosonao anankiray io mandalo dia fotoana mampiena ny fandalovanao eto an-tany fa tsy hoe tombony irisonao any amandrakizay akory. Ifofinaina mbola mahatonga anao velonaina io fa soavan'i Jesosy io, fa soavany sy famindram-pony mbola ahafahany mamerina anao. Raha ny tokony ho izy betsaka amintsika reto nefa tsy tokony hoe tsono ny zavatra nataony fa zay le grasy na fahasoavana mbola io ianao noho ny famindram-pony. Tsy avy amin'izay maniry zany na zay miazakazaka fa avy amin'Andriamanitra miandra. Tsy misy olona mahalala nisan'ny androny, tsy mahalala koa ny ora ialanao eto an-tany ianao, manontany io aneny eo akaikinao dia fantatrao ve roviana ianao ny alety tsy fantany zany. Misy zavatra fenin'Andriamanitra, misy zavatra zany raha misaina ianao miandry anao isaky ny atao hoe androany ny amin'ny raha-pizoetra ianao. Fa maninona ianao miaina lavitra ilay mahalala ny farany hatramin'ny voalohany. Izy nefa ny tena misy atoko fena amby efapolo andiny fasika hatramin'ny andiny fafolo. Za ozy izy ny Jehovah-Andriamanitra ao. Zany ozy izy mahafantatra ny farany hatramin'ny voalohany. Ary za afaka manambara aminao na zay mbola tsy nitranga akory azy. Fa maninona ianao mametraka ny fonao amin'ny zavatra mandalo, zavatra miserana, maninona ny ezakao sy ny tsara indrindra avy ao anatinao nomenao zato isan-jato ho an'izay zavatra tsy maintsy hijanona eto rehefa lasa ianao. Zanak'Andriamanitra, mifo azy ianao, aza vela ho amin'ny famantarany ity tany ity sy ny fanantenana ity tany ity ny mbola matory ao anatinao mandrakandroany, mampatory ny ainao zany ary avery ny fiainam-pananao. Aza vela ho ny feon'ny fanahin'ny fiainana eto amin'ity tany ity no tonga anao tsy andre ny feon'Andriamanitra mibitsika eo am-ponao androany. Aza vela ho ny fahombiazany hita maso no ampiraikitra ny fonao eto an-tany, anadinonao ny fahasoavany nanomezany tombon'andro anao mba hiaina sy hamaly ny antsony, mba ho ao aminy sy araka aminy mandrakizay. Nandremo tsy hoe rehefa mandeha ny zavatra rehetra dia zay no midika fa tsy mila n'Andriamanitra tsony ianao. Nandremo ny filazany tsara mampitodika anao fa ny antony ilanao an'Andriamanitra dia mba nasitrana nafaka no lavitra noho izany mba toenao mbola mijoro androany manoana anao ny famindram-pony. Zava-doza dia zao, tsy hoe tsy manam-bola ianao fa ianao miaina ao anaty tsy fahalalana ny marina ny amin'ny famonjeny ianao. Loza rehefa tonga eny amin'ny farany fiainanao sy ny voyagenao eto an-tany ianao mety manambesy fiainony zavatra rehetra fa miaraka amin'ny fovita fiainenina foana tsy misy ny fanatrehan'Andriamanitra. Mba eviteo zay fotoana zay teniny androany anananao fanapakevitra. Ifikira amin'Andriamanitra raha mbola manam-pofinaina sy meny fofinaina tiavany teniny teny mbola androany fa tsy afaky ny ti azy ianao sy araka aminy raha androany manao tsinitsininy na ny fotoana zay omeny ianao na ny vavaka tokony hijoronao. Zatra loatra ianao te hialiko ny famindram-pony no fitiavany raiso ny fanapakevitra fa tsy maintsy ho avy ny fotoana hiverenany. Tia no fantatra ianao zay ny antony antsony ianao manatonany Jesosy miverena aminy, hiverena aminy, aza variana miady mikatsaka mametraka fo tady tombony eto an-tany foana fa mba fantatrareo ve fa mandaly zao tontolo zao zimy filany fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra re olona no maharitra mandrakizay mandalo ny zavatra rehetra fa ny teniny mitoetra mandrakizay mambakipaipoly fa ny tany sy ny lanitra ho levona fa ny teniny tsy ho levona mandrakizay. Rehefa ho lasa ny arena, rehefa ho lasa ny olona kaiky ny fonao, rehefa ho lasa zao rehetra zao dia te hiteny aminao a mbola eo Jesosy. Rehefa mandalo ny voninahitry ny
olombelona amba olombelona azy dia mbola hitoetra voninahitry ny teny amandriamanitra azy rehefa tapitra ny voyazonao eto an-tany dia mbola mitoetra hatranin'ny teny ry olombelona tsarovy tsy mitoetra eto mandrakizay tsika eto sika manana fionana amin'ilay manana ny zavatra rehetra sy tompony fiainantsika tao hoe Jesosy arak'izany ny tena fahombiazana lehibe ho Jesosy amin'ny fandalovanao teto atoany dia tsy hoe mody ianao manambe satria voataha be loatra teto atany tamin'ny fandalovanao teto fa ianao miaraka amin'ny Jesosy hatramin'ny farany satria tsy voatery izay anambe mandova fiainana mandrakizay fa izay nanaiky ampiaina sy aina vokatry ny fanahy eo ambany fitarian'ny fanahy voninahitry ny anarany Jesosy mangeta hitanao ny fonay mangeta hitanao ny fanahinay avy Jesosy tombo akipio masonao manatrika ianao le velona mandrakizay le tompony fiainana tompony zao rehetra zao mety tsy hitany masonao izy zao nolazainy eo amboky mpanao salamo mamelatra latabatra eo anoloko eo masony fahavaloko ianao eo ny amenono ny kapoakako sy ansoranao diloelo ny lohako andaotsika anampisolika amin'ny tompony solika fa tsy andany fotoana hividy solika any amipindrana raha hiverina ny mpampakitra dia tiano hita tsy horitra ny solika le solika nomeny alalany ianao fotoana hiverenana ryvady ampakarinao sokafo fonao dia mitenena amin'ile tena tianao nisy fotoana tena nandiny tena alohany andraisantsika amin'ny fanasany tompo nandinika amin'ny fiainao koa Jesosy ampianaro tsy ametraka ny fitiavako anao ho secondaire mihoatra tiako mihoatra ny fitiavako anao mihoatra no fitiavako ny vadiko fitiavako ny zanako fitiavako ny piraitam-po amiko fitiavako ny zavatra rehetra ampianaro nandinika satria be dia be ny zavatra mitrango antrany ny olombelona rehefa lasa ianao dia azosoloana fa zavatra anankiray tsy azosoloana eo fiainanao Jesosy fatany hoe nanoty ianao fatany hoe ratsy ianao fa nidiny izy amonjy ianao fantariny alehibe amin'ny fitiavany olombelona tsy zavatra ny nataony manafany ianao nahatonga anao indray famonjena tsy zao tontolo zao no navariny fa ny ranona latsany ny ainy natolony tianao Jesosy valio ny anjo ny fitiavany azonao fefa ny fanananao androany mety tsy ho fanananao rapitso ny vadinao androany mety tsy ho vadinao rapitso rehefa lasa loha ny zanakao androany mety tsy ho tokantrandreo rehefa andeha hianatra fotsiny dia efa tsy ao an-trano ny ankonanao androany dia tsisy ianao naray ary fa misy tompony manimana fo ametraka n'ilay anankiray ho sarobidy sy mihoatra ho fiainanao no zavatra rehetra ary indro atolotraonao ny anarany Jesosy avy any Nazareta sokafy ary ny fonao dia samy manao torapo eo anatrehany mitenena manantona anao a Jesosy amin'ny foko manontolo tonga teny hibebaka eo anatrehanao tsy asiako masaka Jesosy na maquillage ny fiainam-panako fa tia may zao Jesosy tia may zao Jesosy dinio ny foko fantarony amiko Jesosy mandravo amiko fa tsy mendrika na ny antso ny anaranao azy tsy mendrika na hitory ny teninao akory azy fa olombofity sy nantsona diovina dia mba afaky nilaza hoe toy ny mendrika sy mety eo anatrehanao no ny famoraponao sy ny fahasoavanao fa androany Jesosy no fanekena aminao
hiditra eo amin'ilay lalana ety Andriamanitra, hiditra eo amin'ilay lalana ety, hiditra eo amin'ilay lalana ety, ety satria tsy mahafaly aho no tianako ao, fa misy ny fahazarana efa niainako toa mitondra fifaliana fa nampalahelo anao. Androany ho avotsotro zany Jesosy aho, ho avotsotro zany, anjafidy ny anekeko ho diovon-drano atao Kalvary. Na feo amin'ny fietreretako, na ny fisainako, na ny toe-poko, vonina ny iova Jesosy. Halleluja, oh. Halleluja. Tiako fantatro fa noho ny fitiavany ianao dia manonona an'izao teny izao atsika tsirairay avy vao velany eloko amin'izao sisy azo manota intsony mandehana amin'izao herinao izao fa ny tompo ombanao ao anatin'ilay fiombonana androany ataovy azo antoka ny firaisanao aminy iray amin'ny mpapakatra miandry ny fotoam-pampakarana vonina ifankahita amin'ny mpapakatra iaina ny sitrapony mpapakatra. Jesosy tompo tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo rehefa nisaotra izy dia nivakiny dia tia ny tenako izay vakina ho anareo so natao ho fahatsiarovana ndao hisaotra ny Jesosy amin'ny fotsika manontolo misaotra Jesosy. toraka izany koa ny kapoaka izay manamara ny raha izay latsaka famelana ny fahotantsika araka ny teniny. Nalatsaka Jesosy ny rano ho fanekena vaovao sady mandrakizay ho antsika dia fatary ny tompony raha saintsainy sy tsarovy mandrakariva ao am-ponao ny alehibe ny fitiavany ifikiranao aminy tsy ametranao ny fisiny eo atokantrano any amin'ny birao eo amin'ny asa na ianao mandeha ny an-dalana naiza ho ambony sy ho ilay iray teny eo akaiky ny fonao sy miaraka aminao isan'andro. Aoka ifony fanahinareo atsiaro ao am-ponareo ny lanjan'ny fisiny sy ny lehibe ny famonjeny misora azy. Misaotra Jesosy, misaotra ny amin'ny rano solatsaka tao Kalvary, misaotra ny amin'ny tenanao ny vakina ho fanasitrana ny fananay ny ainay sy ny tenanay, misaotra ny amin'ny fanoloran-tenanao teny amiko ny fanamasina sokafo ny fonao dia tenena amin'ny vavanao dia manaova fanekena vaovao amin'Andriamanitra. Tena reko ho boky zany teny amiko Andriamanitra manaova fanekena vaovao tena vokatry ny fo ataovy latsaka avy ao anatinao mihitsy manaova fanekena aminy. Tompo manaova fanekena eo anatrehanao zay fa olonao ianao ny velona ao anatinay manaiky ny fitarianao amaly ny antsonao ho zanaka andeha amin'ny lalana ety fa tsy migodana olona atoky iaina ny teninao ary tsy andeha amin'ny hevitry ny olombelona sy ny nofo ny ampopo sy ny avinavina sy ireo zavatra rehetra mbola miaina eo amin'ny nofo ka mitady ampidina anay dia okorava fa olo-kandalo ihany zay tsy mifiriaka izao fiainan'izao sy ny zavatra hitany masinay fa ny fanahinao mampijoro anay sy mitahiry anay mandra-piavinao. Tompo manao fanekena aminao zay fakatosy anaiky ianao tsy misy fiapetra foko izany fanoloran-tenanay zany mba nkery eo ambany fanampiny fanamasina sy ny fitarehany atonga anay olo vaovao miaina ny sitraponao mandra-piavinao tsy amin'ny finiavana fotsiny ihany fa amin'ny fitiavana indrindrindrindra amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ndao ity tanana mafy be ho an'ny tompo ato miangavy ianao azo toerana mazo toerana vetivety ho amin'ny filazana indray isika filazana ao anatin'ny fotoana fohy
sy ny fampahafantaranatsika ny programa aorianan'izay dia aza mbola misy mietsika fa mbola misy vavaka irantsika mialohan'ny aravan'ny fotoana sora toko Alléluia. Alléluia. Antanio kely ny leo akaikinao hoe sady manao fanatitra ihany tsika hoe nanangana anaovy ny tenin'Andriamanitra hoe antanio kely izy nandrehatra ny fitiavanao ve ny tenin'Andriamanitra hoe nanitsy anao ve ny tenin'Andriamanitra hoe dia raina Jesosy ndao tsika te-aka mafy be ho an' Jesosy dia manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra tonga eto indray sy izay manaraka ihany koa any amin'ny direkta toy izao ny filazana vitsivitsy momba ny fandaharam-potoanantsika samihafa eto anivon'ny asa fanompoana rapitso alahady misy ny vondrom-bavaka samihafa cellule de prière fiangonana mihitsy ara dia ho antsika izay maniry anatrika an'ireny fotoan'ireny dia afaka manatontsika an'ireo pasteur samihafa mandehandeha eny dia manontany azy hoe aiza ho aiza izy zany misy ny hariva misy ny maraina anasanantsika rehetra ampifaliana sapitiavana ireny fotoan'ireny manomboka ny alatsinainy talata sy alarobia dia misy ny sekoly eny amin'ny deuxième étage ny super u analakely manomboka amin'ny fitora maraina ka hatramin'ny valo sasany tsy tononoko amintsika tsony androany hoe inona daholo le sekoly alatsinainy talata alarobia zay fa tongava raha ohatra ka meny tompo fotoana ianao minao fa manome izy dia jerevy miaraka amin'ny tompo ny fandaharam-potoana anao sy ny fandaminana azy fa tena mahasoa ny manatrika amin'ny vantany eny dia miandry anao zay manomboka amin'ny fito ka hatramin'ny valo sasany ny alarobia ariva dia mbola mitoy eto atoerana eto amin'ny centre hvkl-mission ety amin'ny bypass ety ny sekoly biblika ny sekoly ny baiboly manomboka amin'ny roa sasantsika dia mifampitona eto efa ray volana sy tapany eo zay no nanomboka le izy maharitra 3 volana fa mbola tsy tara ianao fa mbola afaka tonga raha zao ianao vao manana fahafahana ara-potoana ny amin'izany sy eo amin'ny fandaminana dia manasanao ihany koa ampitiavana anatrika n'izany fotoana mahafinaritra misy fahalalana zarain' Jesosy amintsika eo amin'ny alalan'ny mpanompony dia misy koa ny intercession zay rahantsika amin'ny fotoana io amin'ny lakamisy zao dia mbola ho hitantsika eo na misy ny vavaka sy fifadikanina eny amin'ny shalom matany mena fa dia manara ny fotoana sy ny fandaharam-potoana samihafa fa eo ianao mahita hoe mety isy ve sa tsisy etsika mbavaka mba hisy soany zany fotoana zany araka ny fandaminana zay meny Jesosy atsika eo ny zoma zadi ny fotoanantsika eny amin'ny tranotompon'olona analakely manomboka amin'ny 4 ariva zoma fanotronana so mety atao ohatra ianao hoe so dia ariva be vao mirava fa efa nizara tamintsika foana mpanompon'Andriamanitra hoe alao mba ataotsika mba mirava lolo kely dia rehefa tonga ny amin'ny enina dia mba efa samy tsisy eo tsontsika fa samy mody any tokantranony daholy araka ny fandaminana sy ny fahendrena meny Jesosy atsika amin'ny heriny anitsika dia famitona eto foana ihany amin'ny valo sasany ny Sabotsy Communion anaovana ny fiderana ny fiankofana andraisana ny tenin'Andriamanitra foana ary anaovana andraisana ihany koa ny fanasan'ny tompo amin'ny alalany ny firaisana latabatra amin'ny asa diny fa misy ny radio amin'ny onjam-peo 70 eto Antananarivo raha eto misy anao sy ny manodidina ny any Tsiromandidy ny any Antsirabe ny any Mahajanga isaorana an' Jesosy ny fanomezana an'ireny fantsona samihafa ireny mba ahafahana mizara ny fahamarina ny filazantsara sy ny fampianarana tsy misy kilema avy amin'i Jesosy dia afaka manaraka koa ianao eny amin'ny tambajotra serasera samihafa ny hvkl-mission i20 ao amin'ny Facebook sy ny hvkl-mission ihany koa amin'ny YouTube ao daholo ireny vidéo rehetra ireny na ny eto atoerana na ny any ivelany ihany koa dia misy fotoam-bavaka izay mandeha en direct ao anatiny ao dia tehiriziny YouTube ihany koa izy ireny asika jerena foana mandritra ny fotoana lavabe amatona mihitsy izy ao foana ihany dia anasana sy ampresiana antsika izay tia amerimberina ireny fampianarana samihafa ireny avy amin'ny tompo mba hijery an'izany hainao manjery samihafa izany ho voninahitr'Andriamanitra sy ho fampijoroana antsika ao amin'ny sitrapony amen
ndotsika itiaka ho an' Jesosy foana ho an'izany zavatra rehetra zany sady hitsangana ihany koa tsika hisaotra azy hanome voninahitra azy indray amin'ny fahatsarany eo amin'ny fiainantsika na dia tamin'ity androany ty fotsiny ary na dia vo eo fotsiny ary na dia ny segondra lasa teo fotsiny ary isaory azy daholo zany zavatra rehetra zany asandrato any amin'ny tompony tananao midera azy misaora azy ray masina tsara indrindra makasitraka anao zay misaotra anao zay no ny teny zay nizarainao taminay teo indray tamin'ny alalan'ny mpanomponao misaotra Jesosy mba hitoetra be ao anatinay na izany teny zany ary tsy hopihainy fotsiny any zay fa tena hopaka toy ny teny makasitraka Jesosy ny amin'ny reo fandaram-potoana samy hafa ihany koa eto anivon'ny asa fanompoana tsy sanatrireny Jesosy entinay anehoanay ny tenanay fa kely tsy bitika ihany zay fa noho ny fitarihanao fanamasina dia manatateraka an'ireny zay tompo tahion'ny mpanompo samy hafa zay mandray anjara ny anatin'ireny fotoana reny Jesosy tahion'ny mpanompo samy hafa zay mikirakira ny lafin'ny teknika any amin'ny radio any amin'ny anao manjery any amin'ny tambajotsa serasera Jesosy ataonay ho voninahitra ao zany rehetra zany tahiko ny sofina miaino ny maso zay mijery Jesosy tena hisokatra ho amin'ny fahamarina anao rehetra misaotra ihany koa tompo ka afaka nanao fanaty zay tamin'ity marain'ity makasitraka tompo atolotray ho anao zany amin'ny fonay rehetra Jesosy mba ahafahana mampandroso ny fanjakanao tompo efa anao ihany nanombinanay hanomezana anao makasitraka Jesosy misaotra koa raha misy taminay tsy afaka nanatateraka an'izany ianao hitazy reny manokana mba ahafahany manao an'izany amin'ny manaraka rehetra saotra tompo malala apetraka aminao ny fitohizan'ny fotoana rehetra eto hanao ny voninahitra hanao ny fiderana manak'izay tianainao Jesosy amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany amen hiteka mafy be ho an' Jesosy tsika dia andray ny mpanompon'Andriamanitra indray Alléluia ty misy sujet de prière na fa zavatra tiako entina mivavaka apetraka Jesosy atao boko dao tsika hivavaka ho an'ny ireo zay tena hoe mampiasa vatana ao anatin'ny ty asa fanompony ty ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra za tsy miteny hoe ho adino tsy hoentina mambavaka fa efa hoentina foana ny mpamafy hoentina mambavaka foana ny tena hoe manolo tena ao anatin'ny asa fanompona rehetra fa tena apetraka tompo manokana mihitsy zao tena hoe sorana an'Andriamanitra aloha fa nareo hoe tsy mahita zavatra vaovao miova fa mba mahafinaritra zao ny décotra zany asiteka aloha tompo manomboka misy zavatra ampiasan'Andriamanitra mifotsika tsirairay avy reo noho ny fitiavantsika za tena manontanianareo na mpiandraikitra n'izanizy mbola tsy nisy hoe nasiko tsikery zany na ny tenianako mafy zany hoe tsy maintsy zao nataonareo satria fanomponareo an'Andriamanitra le izy tena tsangano ny tanina raha mbola nisy olona nataoko an'izany tato ty asa fanompony ty na ray azy tsy nisy mahay makasitraka ny ao am-pon'ny olona ho amin'ny fanjakany fa za te hivavaka manokana ho an'ny teknisianina ho an'ny vidéaste ro mpibatabata rehetra reo mpanao installation mialohan'ny fotoana sy tavela farany aorinan'ny fotoana tena andaontsika mba hivavaka ho andry zareo ny vidéaste sy ny rehetrarehetra tena hita hoe iny dia eny dia vao maraina dia itsy dia eto mametraka an'io zavatra rehetrarehetra ireo zay vonina tena tsy ndre mandeha tsindroa fa isaky ny fotoana ry zareo dia manao an'izany foana eo amin'ny teknika mikirakira fa manomboka misy za zao avy any tsy mahafantatra kory ahoana ny amafy ny installation sy ny etsetra fa vao tsy mandeha le micro ohatra ka sendra hoe mbola ao anatin'le concentration dia lasa ohatry mikiropaka kely zany daholo ny rehetra rehetrarehetra reny dia fanehoana fa ao am-ponareo ny asan'Andriamanitra dao tsika hivavaka sokafo ny fonao vavakatsika ho andry zareo raha eo amin'ny anaran'i Jesosy tena misaotranao zay fa manan'izay manana ny ekipa rehetra ny eo amin'ny vidéo ny eo amin'ny mpibatabata amin'ny lafin'ny teknika ny amin'ny izy rehetra Andriamanitra na amin'ny eo amin'ny déco ny amin'ireo mampiasa vatana rehetra ato anatin'ny ty asa fanompony ty enga ny Andriamanitra mba ho ambina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ry zareo tahaka izay anambinanao ny fiainam-panany ihany koa mba ianao le mpamaly fitiany eny hiditra tsetra hikasika ny fiainana izy ireo tsirairay avy za tompo tena mino fa ianao Andriamanitra tsy mba tsy mariny zany ka nadino ny asa tsara rehetra
na mikitropona amin'ny fitiavana tena hita mihitsy hoe ataoko an Jesosy ko ny zavatra rehetra. Saotra Jesosy a saotra raiso ny voninahitra tamin'ny zavatra rehetra. Isaotra ihany koa tsirairay avy zay ataonao fantsonao pelantananao na amin'ny famafaza na amin'ny fampandrosoana any amin'izay kulisy tsisy mahita fa tena vokatry ny fony anatanterana an'izany ho anao amin'ny fampandrosoana ny asanao. Misy mamafy manao sakrifisy Andriamanitra, misy ny tena miditra tsehatra manao ny ainy tsy ho zavatra amin'ny fanompona matsiaro mandrakariva an'izy ireo zay Jesosy. Anatin'izany na ny choral na ny musicien na ny club d'enfant na ny ambassadeur na ny pasteurs rehetra Andriamanitra hatramin'ny sy kely indrindra ka hatramin'izay iverina hoe lehibe indrindra tena mivavaka androany mba tsy arovanao an'izy ireo tsirairay avy sy ny fanoloran-teny ary ny fanompony ao anatin'ity raiky ity. Misaotra fa tsisy fanereny zay ohatry ny taloha, tsisy hoe fanairana be na fandondobana fa mifananao masina mihitsy no mitarika ary zay ny porofom-panehoana fa ho anao ilay fanompona fa tsy ho an'olombelona. Mamalidy tsirairay avy Jesosy, mamalidy tsirairay avy mavangio izy any amin'izay mety vesatra kely iainany any an-tokantrano amin'ny asa mandrarahany sy amin'ny zavatra rehetra ilamy ny tananao. Mino andada malalako fa voarainao zany vavaka izany ho an'ny rehetra raha misy marary mpanasitrany ianao, raha misy reraka ianao mitompony hery, raha misy ketraka ianao mipampahery, ary raha misy mila ny tananao za mino fa tsy foy fa mavonjy ny tananao ary ny sofinao tsy natalovana famare raiso ny voninahitra fa mahatoky izay fa miaiso mamaly vavaka anay ianao. Ny amin'ny fikarakarana ihany koa ny taratasy ny tany, ny amin'ny fikarakarana ny amin'ny fahatanterahany zavatra rehetra eo anivon'ny ministera Andriamanitra no mamety olo-tsainao andro malalanao rehetra izay fa nametranao an'izany eo am-pony ho fanomezam-boninahitra anao. Tianay ianao, maminay ianao, ambony indrindra aminay ianao, ho voninahitra ho anao ny fiainanay sy ny fisinay mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta. Amen. Asika tamina mafy ho an'ny tompo anisy fiderana anankiroa tsika alohan'ny tsodrano, fiderana roa fotsiny raha mba mety mba iarahantsika amin'ny faly dia tsodrano. Alleluia. Alleluia. Aminy foko ry Jesosy eo am-piandrasana ny famonjena zay vitanao ny adisoko navelanao tena fakao mandrakizay Jesosy malalo pamonjiso idrony aiko raisoanao velokanompo velokano vonokanao zay sitraka. Datsika itetenana mafy ho an'i Jesosy. Amen. Datsika hiaraka hitenan'i Jesosy hoe na tsy hamontsina aza ny aviany idiranao foana Jesosy a. Amen. Aiza le tia tanany Manakizay ny anaranao Manaova an'izay rehetra sitraka hoe Otrikona manakizay ny anaranao Raha io anehoana an'izay ny tompony zanakao Oteraiky Asandrato mafofeo antsika mantobo Manaova an'izay rehetra sitraka hoe
satana sy lay devo sy amarakaraka izy mezay favakai ankinina aminao ka ny andro fiainanay akamazay ninaranao e alleluia alleluia amen totsika anaty federa amen asiorakoraka ho an Jesosy tu
tsika tena mifaly avy obotsika tena tsy maninona na ninninona toerana misy ianao mety hoe tena président be ianao any am'izay misy ianao fa rehefa mifanatreny ka mifaly dia zao nataony Davida hoe hivazana bebe kokoa ozy izy andihy anaovako tsinitsinina ny tenako eo anatrehany na ny akanjony na ny koronany eritreretinao niakatra ny Jerosalema Davida dia fampitsopiana na ny korona ny pitika dia olona no mijitsitany tsony dia le akanjony lasa nesorony amboniny akanjony dia nanaovany an'le ohatran'izao dia izy hoe hivazana ary ataoko tsinitsina zany hoe ny fandizana dia fanetrena tena eo anatrehan'le andizana hivazana dia ataoko tsinitsinina ny tenako dia raha andihy aleo manao tsinitsinina ny tena eo anatrehan'Andriamanitra. Misy tanora mandeha nireny le atao hoe boîte de nuit sotry zany dia nanontaniana hoe andeha hoe andeha boîte zay mba any aloha mba manala azy tsisy ninninina afaka akory fa miverina avy any mbola vao may miampy ary le problème fa ny tena hoe anala azy dia ho fanatrehan'Andriamanitra. Tsy anjarantsika no mitondra mambavaka mba ho afaka izy le tokony hoe sorona fa tonga fotsiny tsika pura ny fiankofantsika sy ny fideratsika tsisy antony hoe ahoana fa tiatsika ny mpanjaka dia falitsika ny amin'ny famonjeny dia aseotsika mihitsy ny hoe makasitraka azy sika amin'izay fotoan'izay tsisy aranofo le izy mantsy raha voatra ka eritreretinao hoe mietsika ianao dia anao mahay mandinitsiny aranofo le izy fa ara-panaly izy rehefa fonao no mifaly mipitaka toy ny zaza eo anatrehan'Andriamanitra manome voninahitra azy hoe tsinitsinina eo anatrehan'ny fiandriananao ny fisika sy ny momba manontolo tonga mifaly sy manome voninahitra anao fa zanakao dia azonao tao tsara miorakoraka aminao hoe halleluja hoe amen halleluja 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 noi tiatana mafan'Andriamanitra halleluja. Raisy nitsodrano izay tononiko amin'ny anaran'i Jesosy mandehana amin'izao herinao zao fa ny tompo mbanao mandana amin'izao herinao zao fa ny tompo ampahery ianao mandana fa ny herinandronao dia herinandro isy ny fiarovanaN'Andriamanitra isy ny fisokafany fony hiditra tsehatra hitsimbona anao amin'ny famindram-pony sy hitantana anao amin'ny zavatra rehetra izay ataonao tsy ho irery zany ianao fa eo akaikinao mandrakariva izy mandana fa raha nomba ny Davida izy nomba ny Daniela nomba nireo hafa rehetra teo anoloanao dia mombanao ihany koa izy ary amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo dia hisitraka ny fanotronan'Andriamanitra amin'ny fomba miavaka ianao tsy ho raraka mandrakizay tsy ho rava mandrakizay tsy ho rembo ny fahavala ary tsisy arobaka anao eo an-tanan'Andriamanitra mandehana manonona fa le Andriamanitra mikasika ny maso-jamba nampahiratra azy hiditra tsehatra androany ery maraina ihany koa hikasika ny rofo sy ny aretina rehetra mba handraisanao fanasitranana avy aminy raiso ny fanafahana sy ny fanasitranana avy amin'ny Jesosy Kristy avy any Nazareta ho anao mandana mody miaraka amin'ny anjara fahasalamanao avy aminy miaraka amin'ny hery avy aminy miaraka amin'ny fisokafan'ny anjaranao amin'ny fahitampiti avy aminy mandana eo ambany fiarovan'Andriamanitra ianao menakavy amin'ny fandalovanareo eto an-tany hitsimbona sy hitantana anareo izy aromba sy aronareo amin'ny zavatra rehetra dendana fa hitanareo ane Jehovah ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka mindrafo aminareo anandratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka menareo fiadanana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen amin'ny anaran'i Jesosy sika rehetra na hoe zareo fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao fa fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao anareo teneno eo akaikinao dia jereo tsara ny masony alohany an-danany mba mitsotra ano ianao zao tadidi hoe ny fisiny Jesosy eo amin'ny fiainanao dia misy lavitra noho ny fisinao eno ty ianao hiteny aminy sady ataovy entitra tsara mihitsy ny jereo vao masony izy omeo lanja ny feoany hoe dia omeo sitraka ny fisiny dia jereo masony izy ny afatro anao hoe ndao tsika tahotra an'Andriamanitra zareo fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra maty izao fa fahasoavan'Andriamanitra maty izao anareo
Amen.